Miaraba antsika indray amin'izao maraina ny fafito ny volana desambra taona 2024 izao. Efa herinandro zany zay no ny ainatsika ny volana desambra ary efa madiva ifarana ty ny taona. Fotoana fanaovana tombana, fotoana fanaovana ny jeritodika makasika ny fiainan'ny tsirairay fa ny fiainam-pirenena ihany koa eo satria anisan'ny taona nanamarika ny fiainam-pirenena ity taona 2024 ity. Arabaina ireo rehetra izay manjoy ny fandaran'angaredona na ny eto Madagasikara na ny any ivelany na amin'ny alalan'ny fantsoserasera inona na inona, misy ny miaino, misy ny mijery mihitsy ary misy ny manaraka amin'ny tambazotra tserasera, ny interneto, ny ao amin'ny Facebook sy ny YouTube. Tolorana fisaorana ny namana rehetra mpanao gazety izay miara-misala amin'ny tenako anatin'ny famakafakana sy ny fampitam-baovao eto amin'ny angaredona. Fa ny Razafy Manatany, Nkajarakoto Manatsoa, Zoky Arfidy, Ramanandray be. Izay efatra amin'ny rahalano mifarimbana ato anatin'ny fandarana angaredona. Efa diso mahazatra anareo loatra angamba izany. Misy ihany koa ny mpanindra teknika izay miaraka aminay ato amin'ny Cool TV FM satria eto no iangan'ny fampitana ny fandarana angaredona ambadiky ny sary sy ny feo. Misy andry fitiavana, ilaza, izakony ao naoda, itsiry, misy an'ny minotina rakoto malala. Fa misy ihany koa ireo mpandrindra teknika any amin'ny fahitalavitra sy ny onjapeo, any amin'ny ireo onjapeo sy fahitalavitra izay mandefa ny angaredona, amin'ny maha-angaredona azy moa dia na ny hevitra na ny fampitana dia samy angaredona daholo zany. Fa eo ihany koa ny olom-pirenena tsy vidiantsy havahana izay mampita ny vaovao, ny fiainana eny fotony eny aty amin'ny angaredona ary ho an'ity an'ity dia ezaka izahay ny apiditra mivantana an'ireo olom-pirenena na avy eto Madagasikara na avy any ivelany hitondra ny hevitra sy ny fahitana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Fa rehefa miresakitsika ny fiainam-pirenena dia ny zavatra hita amin'izao fotoana izao dia ny endrim-pahefana amin'ny lafiny maro. Fahefana moa ny tena ivon'ny adihevitra sy ny resaka tao anatin'ity tao anatin'ny roa volana zay. Ny fahefam-bahoaka, ahoana nanaovana ny fahefana io, iza ny tompon'ny fahefana, misy ve ny mpisandy-pahefana, ary raha toa ka nitoloran'ny vahoaka ny fahefana, iza no nomeny an'izay, ary io fahefam-bahoaka io ve voaja araky ny tokony ho izy. Ka izany no iompanan'ny resaka sy ny adihevitra ho an'ny tian'io ity, ny famakafakana ny amin'ny resaka hoe fitsinjaram-pahefana. Izay fitsinjaram-pahefana izay maka izy ary ahoana ny fomba iainan'ny vahoaka an'izay amin'izao fotoana izao, ny iainan'ny valala-be mandry an'izay fitsinjaram-pahefana izay, ny endrika isehoany izay fitsinjaram-pahefana izay na ny teo aloha na ny amin'izao fotoana izao. Satria rehefa miresaka fitsinjaram-pahefana isika dia mifaka sy mifototra indrindra amin'ny hoe fizarana, ny fampisitrahana ny vahoaka n'izay fahefana zay amin'ny alalan'ny fampandraisana andraikitra, na ny eny fotony io na ny eo amin'ny foibe. Fa ao anatin'izay ihany koa ny mifandringotra sy mifanaraka amin'izay dia hoe raha tsy misy ny lalàna maripotitra iainana antokon'olona na firenena dia zava-poana ihany ny itondrana zany fitsinjaram-pahefana. Ataontsika fitsinjaram-pahefana tena izy angamba satria raha iresakitsika makasika an'io fitsinjaram-pahefana io, betsaka ny olona na antoko politika ny resaka momba n'izany fitsinjaram-pahefana zany ary ny ady ny amin'ny hoe ampiaro ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara satria izany dia mifototra sy mikendry ny fampironana amina fandraisana fanapahan-kevitra tena takin'ny firenena, tena takin'ny vondrom-bahoaka eny fotony eny ary manakaiky ny vahoaka ka mampandray azy sy mampafantatra azy ary mampatsapa azy fa zava-dehibe ny fisiny amin'ny fiainam-pirenena. Dia hitantsika ao anatin'izay ny hoe ny fitantanana, tafiditra ao anatin'izay ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka, indrindrindrindra ny fampirisihana, ny fandrosoana sy ny fampandrosoana eny fotony na resaka développement local, fa tsy hoe didimidina fotsiny na teny midina fotsiny no entina mampandroso ny firenena. Voaray ve ny etaeta ny fiarahamonina, voaray ve raisina tanana ve ny fiahina azy ireo amin'ny fiainana andavanandro.
mekasina ve izy ireo amin'izay antopisiny isa tokony avy na ny fiarina na ny fahasalamana na ny fanabeazana fa eo ihany koa le hoe fahaleovan-tena ny eny amin'ny fotony eny tena mahaleo tena ve sa mialokaloka na omena tsindra ve ty amin'ny foibe ka andray anjara atsapa fa manana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny tanàna misy azy na ny fiarahamonina misy azy ka mipaka tonga hatrany amin'ny firenena ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpitantana ve tena mametraka an'izay lanja ny fiarahamonina eny fotony zay ka isiany fitsinjaram-pahefana le fahefana resantsika io tsinona nisy adevitra moa teo ny mahakasika ny resaka fifidianana manahoana iny raha iny fifidianana natao teo iny ve azo antoka fa anome lanjany zay fitsinjaram-pahefana tena izy zay ary isy akony amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny andavanandro ny hoe fananana mpitantana sy fananana mpitondra sa mitovy amin'ny tsy lasa mizara ho anko lafy roa samy hafa ny hoe iza ay mpitantana dikan'izay iza ay aty aminay mibaolina de zay tianay atao neto ka tsy refesa mandidy zay de nareo natao entina natao hotantanina ka dikan'izany eny tsara eo aza miteniteny mila fanekena avy aminareo zay ataona eto de tsy ndeha ho tsikerana akory tsy ndeha ho resahana akory fa iza ay no mitondra ny firenena iza ay no malala ny heverana ny firenena fa nandrasanay taminareo de napindrana an'izay fahefana zay nakaty aminay fotsiny mba tsy hitenenana hoe nanome an'le fahefana azy satria io resaka fahefana io ny fahefam-bahoaka de zary ararotina amina hoe fitantanana ka ametra atsika lay teny ty moa efa teneniko foana hoe anisan'ny voambola tsihatra mahalasa saina ihany le hoe manam-pahefana todroina fa manam-pahefana de ireo mpitantana ireo olom-boafidy izay nampindraminy vahoaka amin'ny fahefana fa raha ny tokony ho izy raha jerena ara-baky teny de ananam-pahefana izy ireny mivahoaka de manana fahefana feno amin'ireo mpitantana izay nomeny nampindraminy an'izay fahefana zay rehefa miresaka moatsika ao anatin'le izy raha iresaka mahakasika ny zavatra mitranga eny amin'ny ateny mera zao endrika isehon'ny fitsinjaram-pahefana zany endrika isehon'ny zarandraikitra eo amin'ny firenena ka tsy voatery hoe ny any avoloana ny any mahazo arivo ihany no andray fanapahan-kevitra amin'ny fiainam-pirenena ka mandeha zotra tokana na sens unika ny fitantanana ny firenena fa tsy misy ny fandraisana ny hevitry ny fiarahamonina iny fotony ny fanomezana ny lanjan'izy ireo hoe tomponantoka sy tomponandraikitra feno izy ireo amin'ny fampandrosoana ny tenany ny fampandrosoana ny fiarahamonina misy azy ny fampandrosoana ny tanàna misy azy fa raha mijery isika ny azakazaka ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara mirona makaiza tena ao anatin'ilay filana fototra ilany vahoaka ve nresaka tetotsika nandritry ny herinandro ny amin'ny tsy fahampikanina fa misy ifandraisana ve zany amin'ny fitsinjaram-pahefana misy fitantanana tsy mandeha araka ny tokony ho izy hoe mety tonga ny resaka tsy fahampikanina isika horesahana sy hoentina ho velabelarina atao anatin'ny fandarana angaretina izany rehetra izany mandritra ny fotoana zay rahana eto fa ny fanamby de ny hoe ny ananan'ny malagasy toky fa misy no miteny ho azy ireo ary manao ny fampanenona lakilosy maro isan-karazany mahakasika ny hoe misy zavatra tsy araka ny tokony ho izy eto tokony ho heverina omekasina omendanja ny vahoaka malagasy satria izay moa no fekevitra farany netiny zoky Arfidy Ramanandraibeny tamin'ny maly hoe malagasy Madagasikara ho an'ny malagasy malagasy ho an'ny Madagasikara fa inona no rafitra anehoana an'izay fisitrahan'ny malagasy ny arem-pireneny ny fisitrahan'ny malagasy ny fiainana mendrika azy eto amin'ny firenena izay fanombohana fotsiny ihany zay netiko zay taridresaka fotsiny ihany zay rehetrrehetra zay ho an'ny fanombohana n'izao angaretina izao fa araka ny efa nitenena teo isy ny fampiainana atsika ny faneho-kevitra maro isan-karazany rehefa avy eo arindrantsika eo zay ny fandrindrana ny akapobeny moa de taka ny mahazatra ny zoky Nkajy Rakotomanantsoa no mitondra ny fandaminana ny tena kosa eo ihany mandrindra ny ambadiky ny sary ao sy miverimberina eto arakaraka ny fotoana zay mapety azy miaraba zoky Nkajy Rakotomanantsoa.
miarabana isy rahatolo janahary a dia faly indray zany tafaraka amintsika mianakavy amin'ity atondro be nanahary ity miaraba ny fanira zafy manatany sy arfidy raha manandray be izay efa eto amin'ny plateau daholo izay efatra amin'ny rahalahy am'izao fotoana izao fa isan'ny zava-dehibe ary ombako manana anteriko arangarangako hoe afafy ho toy ny masoandro be lohataona ho antsika rehetra ny fiarabana sy ny firaritso hoe fa netiny sy ratolo janahary teo sange tsy hodiny ihany ko ny anjarako satria sady fanandratana ny mpijery sy ny mpiaino zany fiarabana sy firaritso zany no pirofony hoe tsara miaona indray sika mianakavy amin'ity anio ity zany ka dia miarabantsika rehetra eto Madagasikara trany amin'ny faritra lavitra samy hafany zahay de gaga amin'ny ako voaray amin'ity fandarana angaredona ity zany be de be anareo no milaza mamerina ny hoe izahay ane rehefa hianatra ny atao hoe fomba fanaovana politika sy te anampy fahalalana kapobeny de manaraka anareo ny fandarana angaredony de mahafinaritra no mahaenao n'izany satria tena zava-dehibe zany zay foana le hoe tsy misy mitoky tena fatratra na mahatoky teny fantatra fa ny misy dia izay miezaka zany atonga antsika olom-pirenena ho eo amin'ny toerany atao hoe olom-pirenena feno afaka mandanjalanja ny zava-misy eo amin'ny firenena de voninahitra ifanomezana ny antsika fa tsy hoe voninahitra ho anay na fisehosehoana fireharehana ho anay zany fa dia ifanolorana zany ka de tena zava-dehibe miaraba ihany koa andreo ampiray-tanorazana zay mielipatrana manerana n'izao tontolo zao amin'ity androany ity dia isy ny fandraisana anjara ny eo anivon'ny diaspora atao anatin'ny fandarana angaredona izany raha tsy misy ny fiovana amin'ny romin'ny filora sasany eo dia isy ny fidirana mivantana zany ho ataony filohany RMDM diaspora raha matofany irso herinaivo zany manoloana ny hetsika samihafa karakarain'izy ireo ao anatin'ny raha-pirenena zany atao anatin'ny fandarana angaredona dia zay moa no itoromarika ny mpandrindra national ny collectif des candidats Joe Barson zany ho amin'ity androany ity dia wala amintsika io ny lafiny teknika itondrandry zareo eo anivon'ny collectif des candidats sy ireo mpiaradia mpanohana amin'ny collectif des candidats any ivelany ihany zany solondra matofany irso herinaivo tena zany amin'ity androany ity de miaraba atsika rehetra hatrany ampitan-dranomasina any tsy adino ireo antoko sy sokajin-draha raha samihafa eto amin'ny firenena omaly tafarehoana tafaresaka tamin'ny namana teny anosy teny raha nikarakara fiarako ty teny de tena adihevitra ary io no manahirana satria isaky ny miditra bus ianao de lasa adihevitra politika ianao anaty bus miresaka amin'ny namana ianao eny ampisotrona kafe eny de adihevitra politika tafaresaka amin'ny namana ianao mpikirakira ny fiarakodia mpanao vidange mpanao mekanika zay de adihevitra politika ary ny tovizany rehetrarehetra de zao tena fantatry ny malagasy ny tena zava-nisy teto amin'ity firenena ity na inona mandeha zany na inona tsy mandeha na inona eritreretin'ny mpanao politika ny amin'ny hoe fahombiazana sy ny hoe faharesena na fandresena manoloana n'izay zava-nitranga teto amin'ny firenena fa ny olo-pirenena de tena maro de maro ny malala izay tena zava-nisy zany hoe iny zany dia tsy azo vany zay zavatra izay de rehefa mahenao an'ireo olona ireo ianao mamerimberina sy miresaka hoe fantatray ny zava-nitranga zao ny tena zava-nitranga de ndray koa le hoe écouter c'est s'enrichir ozy izy le professeur tafaresaka taminay zay fa dia mihaino ihany koa zahay mpanao gazety rehefa tafahoana aminareo tahaka an'ireny dia mampitomby ihany koa ny atao hoe fahalalany zay le hoe mifamenontsika ao anatin'izay fa gaga sy talanjona fotsiny rehefa mahita hoe kay ty olo-pirenena ty tena mahalalany amin'ny hoe tena nisy alatra le fifidianany nisy fanambakana atao anatin'le fifidianany de fanararaotana ny fahantranana le fifidianany de nisy mikimaky niteraka fahagagana atao amin'le fifidianany de nisy fanabotsinana taremarika atao amin'le fifidianany de tena milaza mihitsy ny rehetra de rehefa tafahoana aminao izy de sady miteny moramora ny sasany ny sasany moa de tena vakakitsarano mihitsy nilazany amin'ny zao ane zava-nisy tany zao ane zavatra nitranga zay de nahita ohatran'izao mihitsy fa reny moa zava-misy sy ny sisa de rehefa tafahoana aminareo zay mpisehatra samy hafa dia miaino ihany keo ary dia mahatsapa foana zany hoe
tsy very anjavony ary misy antony tokoa mbola ijoroana atao anatin'izao fandaranangaredona izao ao anatin'lay ataotsika hoe fifampitariantsika samy olo-pirenena ijery le tanindrazana manoloana le fomba hitondrana n'le fanjakana zany de apetrakytsika hatrany hatrany zay satria matetika zany ho an'ny olona izay zara raha manaraka ny raharaha politika na hoe zara raha mahalala n'lay raharaha politika dia very repery be de be ny ataotsika hoe raharaha zay noresahanareo mba asio resake isan'izany ty firongatry ny tsy fandripahalemany ty ny firongatry ny fakana takalonay na rehefa lasa modus operandi mahazatra mihitsy ny karazana olon-dratsy samihafa zany am'izao fotoana izao ny zava-mitranga any ambany vohatra any ny fitaraina ny tantsaha amresaka vidina zezika ny fitaraina ny mpivezivezy sy ny mpampiasan'ny lalam-pirenena ny lalana communaly ny lalana regionaly zay tsy voaresaka matetika kanefa de fiainy fahampitehana fijaliny ny mpitatitra manoloana izany de loharano mba samihafa ihany koa ny afatarana am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe dia tsy afa mialitsika efa tsy maintsy roso amin'ny atao hoe fikitiana indray ny vidin'ny solika atsoatsy zany de andrasana zany hoe amin'ny heritaona ve zany sa afaka enim-bolana zany sa rovina fa de manoloana n'lay hoe ilay fahefa mividy ene tsy afaka nianika akory ary vao mainka zareraka tamin'ilay fiakarana efapolo isan-jato tamin'ny fiakarany vidin'ny solika volana jolay tamin'ny taondasa de efa mahenao zany sady ianao de am'izao fotoan'izao de efa miorokoditra hoe rovina ray ny isy an'izany fa de fakafakaitsika io ny zavatra sy misy sy ny hodidina moa zany mikasika an'izany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de ho asesitsika eo de mivoatra ny vaovao eran-tany mivoatra ny vaovao atsy Afrika de ho zaraina amitsika ihany koa na de ho fahalalana kapobeny fotsiny ihany aza fa indrindraindrindra mety ho fitaratra azo jerena ihany koa amin'ny maha hoe firenena tsy afaka miolokolona irera ny Madagasikara ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy izay mety ho akon'izany eto Madagasikara fa ny eto toerana aloha ny malaza zany am'izao fotoana zao dia ilay hoe firisona amin'ny fanaovana ny investiture na ny fianianana ho ataona Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny 9 Desambra ho avy zao de be no miresaka ary manontany ny tena rehefa tafahoana hoe dia zay ve zany mijanona treo ve zany de hojerena fotsiny ve zany de ahoana ny toyany de inona ny mbola azo atao inona ny tokony ho atao manontany anay mpanao gazety moa ianareo olo-pirenena fa raha ny tena marina izay zany le fe de entina eto eo manontany anareo fa io de tonga amin'ilay fampiresantsika ombenombeny fa makafakana ny entina iteto hoe dia mipetraka ho an'ny rehetra zany satria ny olo-pirenena no tompony Madagasikara sy tompony fahefana de ho resahantsika eo ihany koa hoe aton'ny ahoana ny zava-mitranga rehetra ao anatin'izany androany reny amin'ny hoe dia iroso amin'ny fanoloana ny toeran'ny filoalefitra ny teny miram-pirenena eny anivony ny teny miram-pirenena zany ny solombavam-bahoaka misy anarana maromaro mivezivezy ao raha tsorintsika moa zany de hoe ny toeran'ny solombavam-bahoaka papasolo zany na Rasolonjatovo no hosolona rehefa nodomandry izy de zay moa ny voalaza ny lalàna zany ny lampanorenana amin'ny toerany mafiloalefitra misahana ny faritanina Antananarivo azy maro be ny solombavam-bahoaka zany am'izao fotoana zao fa efa reny amin'ny hoe de efa misy olona efa mieritreritra any mipikelika fa de tsy maintsy ho tonga am'izany toerana izany de adihevitra be manoloana an'izany fa indrindra arakaraky ny sonona raha politika raha-pirenena dia mananotanina le hoe fianianana amin'ny 9 Desambra dia mananotanina ny hoe mety ho fandravanana ny teny miram-pirenena mananotanina ny hoe fanoloana ny gouvernemanta de miverina ho adihevitra ny amin'ny hoe mbola voatana ve ny prime ministre tao anatin'ny 5 taona lasa ho voatana amin'ny 5 taona manaraka sy ny sisa de tsy maintsy mipetraka ny hoe ton'ny ahoana zany ny resaka hoe tsy maty-manoto eto amin'ity firenena ity ary hatraizany fandehana izy io rehefa mahititsika ny amin'ny hoe tsy azo atenaina ho amin'ny famongorana nyzany fotom-pisaina tsy maty-manota ny fandika-ndalàna sy ny fanaovana zay saipatana sy zay tiany atao zany ny fianakaviam-be raisam-pirenena na de mipetraka ho mpanome lesona am'izany aza hitatsika zany farany teo momba ireo zava-mitranga manodidina fifidianana de mametra-panotanena ihany zany tsika am'izao fotoana zao hoe inona no lasitra inona no fototra inona ny lala masaka
efa nahazatra hatramin'izay ary mbola mahazatra sy hita taratra amina trangan-javatra maro amin'izao fotoana izao a everina fa tsy maintsy mbola izoran'ny mpitondra zany ao arinany zany investiture zany sy amin'ny tao anatiny ity fitaom-piasana manaraka ity indray a de veritsika hoe mila resahana ihany koa zany vaovao hitako navoakany namana Patrick Rahamanana ao amin'ny pejiny ao ny amin'ny hoe misy ny fanendrena ho lehibe ny maro-bona-pirenena de voatendro amin'izany ny général de corps d'armée Marcel Ranjeva zany izay efa misotro ronono moa zany mazava ho azy tsy zozina maro zany satria dia rahalahy ny professora mpitsara iraisam-pirenena Raymond Ranjeva izay fantatritsika ihany koa hoe ao anatin'ilay vovonana misy ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny FFKM ny joro eo elanelam-panahy zany manoloana ny raharaha nampifanolana tao amin'izao fotoana izao manodidina ny resaka fifidianana de manontany ny rehetra ao anatin'izany hoe kisendrasendra ve zany de toy ny ahoana inona ny dikan'izany inona no hevitra zany lehibe ny maro-bona-pirenena teo aloha Madeleine Ramonimiaso de fantatritsika fa tamin'ny fotoana taloha kely ny fianianana natao tamin'ny taona 2014 volana janoary zany no tendrena roa andro melo izy io raha tsy disitsika tamin'izany zany hoe tany amin'ny 7 janoary 2014 tanoany de adevitra be tamin'izany ny amin'ny hoe fanendrena toy ny ahoana ny décret ara-dalàna sa tsy fa dia nandeha ihany moa zany de amin'izao fotoana izao zany raha ity vaovao no zarain'ny namana ity zany resantsika ihany la eloharanom-bavao dia nisy olondray ny lehibe ny maro-bona-pirenena taloha tany atsarovana manokana ny zokobe Zakralitera ny rainy niteraka azy Andriamatoralitera itoboko Laralitera zany tamin'izany fotoana zany nandretra ny fotoana naharitra no lehibe ny zany maro-bona-pirenena zany teto Madagasikara de misy olondray zany izy amin'izao fotoana izao zany sa zany ny hodidiny vaovao akoatran'ny hoe misoko miakatra mangina re olona ny vidin'ny vary ary betsaka ny efa mametra-panontaniana ny amin'ny hoe raha to zany ka tahaka an'izao ny vidim-bary amintsika miteny zao satria ny ray alina de vary 3 kilao latsaka sisa ny ho azo ny raha mba mieritreritra ianao hihinana an'le vary mba tsaratsara kalitao zany anao ahoana ny maintsoahatra amin'ity indray mandeha ty ny euro ihany koa sy ny dolara zany amin'izao fotoana izao de efa misafosafo ndraindray mihoatra kely nandray latsaka kely ny 5,000 ariary de mametra-panontaniantsika hoe toy ny ahoana sy ahoana ihany koa fandeha n'ity resaka toe-kareny ity ny famerenana na ny fampidiana ny devise samihafa de ao anatin'ny fanaovana litsi ny mpanao litsi fa namara-parana azy de ny any amin'ny langilangy ny taraina satria ny totongana ny vidiny zany ny any amin'ny jorofo tahaka an'izany ny any amin'ny lavanilina moa efa raha mahalala fa de olana lava de ozytsika hoe inona ny mbola azo antenena amina resaka produit de rente inona sisa secteur na ny sehatra zay mandeha araka ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao amin'izay atao hoe voly fanondrana ivelomany malagasy maro samihafa zany de zany rehetrarehetra zany ilay ataontsika hoe hodidiny raharaha-pirenena hodidiny ny fiainam-bahoaka mifamatotra amin'ny sosialy sy ny toe-karena ary tsy afaka miala amin'ny resaka fandriam-pahalemana izany rehetrarehetra zany no rehefa jerena de baikony ny raharaha politika eto amin'ny firenena daholo dia mandeha no mandeha ozy ny fiteny tanora de aya sy tebiteby no ateraka izay hoe mandeha ny mandeha zay hoe mba hanao aneky zay moa ny fitenay venatseraka de hanao aneky izy ty tsy ny amin'ny raha pitso raha afaka pitsony zay fiainam-pirenena izay zay fiainam-bahoaka izay fiarina izay sosialy zay de androantsika tsy maintsy resaka ny fivoaran'ny raharaha politika sy ny fiainana politika amin'izao fotoana izao satria io lay hoe lala-masaka ny resantsika teo fakafakaitsika to nisy lala-masaka mbola ho masahana ihany amin'ity mandaha faharoa ty lalana makay zany efa zany toy ny ahoana nefa ny fandehany zany de inona ndray ary inona no vokatra zany inona no azo atao manoloana an'izany rehetra izany inona no miandry ny collectif de candidat inona no miandry ny vovonana politika samihafa inona no miandry ny fiarahamonimpirenena ny sesisesy ny azakazaka be ny filazana ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy sy ny tsy ara-dalàna teto de nandeha le fifidianana amin'izao fotoana izao inona ndray ny dingana manaraka inona no atao de manjavozavo am're maro zany valim-panontaniana zany fa tsy maintsy ezahantsika hitondrana famakafakana zany miaraba zoko be arifidy miaraba faniry razafy manantany
miarabanao namana inikajarakoto manatso miarabany faniry izay efa miatrana ambava mikro miaraba ihany koa ny namana sy ary akavaliana no miarabantsika menakavy amin'izao ataontsika hoe atoandro benanary ny andro alakamisy izao maromaro ny zavatra tsy maintsy resahana misy resahana foana isan'andro tsy maintsy misy ny resahana satria misy foana ny zavatra mitranga ao anatin'ilay firenena matetika ny zavatra resahana de tonga de hoe ilay zavatra hita maso mivantana ao anatin'ilay firenena fa matetika kosa ilay zavatra resahana de ny fiatraika an'ireny zavatra tsy hita maso mivantana ireny na zavatra efa hita maso mivantana fa efa lasa de ilay impactany na le fiantraikany sisany no tsapa iaina n'ilay vahoaka malagasy androany ko niantsena teo ananasana teo namana inikajy de nisy ireo le taxi mijanona eo amin'ny sapay moa ny fiantson'ny besiny maro azy zany vidy société teo société zao mora fotoanany zao société malaza de vidy société teo ny tenako hilaofana vary maina anio tolakandro miaraka amin'ny fianakaviana no nanantona ireto le chauffeurna taxi ary de niteny tamiko hoe nareo le retsy mba manana micro mbadereo fa tsy rariny tso fa zay tsy maintsy ento no miantsona miantso client kanefa de jerevo ireto zorodira mivangongo eto ny loanan'ny arabe za moa medy io za matsenjery zalahy hoe ole retsy teo ara mbola tsy nisy ny fifidianana tsy nandeha fifidianana ho efa nisy endreo teo lany ihany ry zareo zao efa tapitra le fifidianana inona tsony tokony hamaika hanalan'ireo zorodira ireo mikaikaika ry zareo eny amin'iny ataontsika hoe iny faritra petite vitesse zay moa no filazan'ny maro azy fa de hoe talohan'ny fifidianana ry zareo de nozaraina elo misariny kandidalarina fahatelo de misy zafady fa misy telefona misy miantso zafady misy ereo hoe nozaraina elo ry zareo mpivarotra eo amorodalana eo petite vitesse reo no taritina hifidin'la kandidalarana fahatelo ary maro no tokony omena azy de nanahoana ho fa dia ninona ny olana am'izany akanesanareo anatorinareo ana ka izao ozy voalohany aloha tsy amin'ny ampiasaina ian'le elo de ny enany nikilanay fa nareo kosa mahazo malokaloka ho tsy perte zany nareo zay nge nanana hery foana hatram'izay ozy fa napetsaka taminay hoe isorona ny elonay reny fa reto ny tsara de menany reto zay ka inona ny olana am'le elo tsy de le elo tsondray ny olana am'izao fotoana ozy fa tonga teo ndray ny eo anivon'ny commune urbaine d'Antananarivo izay namelanay malalaka teto nanalanay eto am'ty faritra ty fa tsy azo ivarotana tsondray ony eto am'ty arabe manodidina petite vitesse ty fa ka moa tsy efa ohatran'izay ny lalàna hatram'izay iny efa zay nge ozy talohan'ny fifitakitsany talohan'ny fifidianana aza mieritseritsy nareo fa azo rary ny tsondray amy zavatra tataka zany afa ny donna sy ny zavatra nitsanga sy ny zavatra ara-panantenana talohan'ny fifidianana tsy azo atao manelingelona olona mivarotra satria ilaina ny vatony reny talohan'ny fifidianana tsy azo atao manala olona eny amin'ny arabe satria ilaina ny vatony reny talohan'ny fifidianana azo nataony nanala zorodira satria ilaina ny vatony olona manodidina zorodira fa am'izao fotoana tapitra ny fifidianana retour à la case départ nareo mbo manao an'le lido ty anefa tsy azonareo akory nikay les yeux efa retour à la case départ ane zao tsika menakavy lavitra be de le lany iny de miverina mody rika zay misy mitomany mihitsy amin'iny miverina ohatran'izay amitsika miteny zao tamin'ny andronay moa zany de korsa biby lava no filazandrefa taty aorina lasa korsa vitsika le izy izay le zavatra tikambarana manainikaaza ianao zao teo ny teny fa miakatra tsy moramora ho badibadika eo le vidibary nga vidibary reny ny atody efa nambaratsika efa misy atodina valonjato amitsika miteny zao 10 sy 700 raha mora indrindra
de mba eritsereto rehefa tonga ny farany taona rehefa tonga ny 20 20 volana desambra aiza ho aizany mety anjo atsika menakavy zay le izy namana enikajany namana faniry sisy izay le situation misy ao anatin'ilay firenena de za iny andeha indray de mbola miantsy eo anzay de koa ny bandekama rehetsarehetra eny tsara honenana sy ny ray manontolo inandray ara aveo fa tsy efa nylamba ve le tany eny tsara honenana tsy maintsy raisana moa le olona ny tena koa tsy manana antolo le hoe profandraisan'olona itony any anatin'ny tokantranony tena fa hitina mahazo ery amalimalika ery ambodibody azo ery mbola mampiritsany eo tananao ry le rehetra fa lolo hita ataotsika ety tondra fotsy mahita ako fa anjo fotoam-piasanany zao de eo ndray de ahoana izy ty président mo fetsondreo ana fa ahoana mifandehano a rasanatsika mahazo rariny eo ndray le zalahy io le zalahy iza ndray le reto teo avy miverina zero tsaiko haitony vahoaka madinika eritseretina fa hoe tsy aninina mafiady haitony vahoaka madinika eritseretina hoe hovidina tony safidy letsako mihetsika hay manara-baovao le mantany inona hoaty problème anareo ty ka hoe misy mandeha feo fa lasa président vice président ny assemblée o ny président mihitsy voteny teo a raha olo dinina président ny assemblée aona le rehetra fa nga nisy fanonganana le rotao sa hoe ahoana teo vo nisy anakiray teny tsy président fa vice président ka hoe voteny zo fa lasa vice président voteny ahoana le rehetra fa nga misy fanetsy tenena zany ao teo ndray aloha ny tena vonana zava fa ina le tena olanareo ka zao ara manjo anay mandehandray feo fa hoe anaresy izy a ho voasambotra dolodolondray o zay manonona fotsiny ny anarany manonona fotsiny anarany a tonga de piao tsaingo ka eritseretinao fa raha lasa président eo mariny io de ahoana moa zany voalohany aloha iza tsy président fa vice président satria nisy matao de tsy maintsy hosoloana le monde a horreur du vide de ohatr'izany koa ny assemblée nationale de hosoloana io tsy anjarako ary tsisy idirako ny tahaka zany tsy anjarany enikaja tsy anjarany faniry tsy anjarany sy tsy anjaranao ny anjaratsika ny fidy an'ireny de aveo ry zareo no mifanambombotsy sy mifampifidy ao fa ny azonareo atao de mivavaka mafy amin'Andriamanitra fotsy raha izay le olanareo fa de aisako tokoa de isan'izany eo ataony mahita ny Jakob nareo fa mba handraso aloha de mendrasa zay ohatr'izay le manahirana na manahenikajy raha koto manatso sarotiny le olona ary le olona akay tena manara-maso ny olona akay tena mijery akaiky le situation ao anatin'ilay firenena za zao miteny aminao na manenikaza malitsika de mifampiresaka resaky tsika mikasika ny resaka mahasarotany vahoaka malagasy ny resaka hoe inona moa no nisy teto Madagasikara de hoe fifidianana de nyresantsika tetiny hoe amitsika miteny zao ve rehefa lany le président Angelina Rajoelina de tsy vazatsony izy ty matsotry ny tantaran'le akoho tantaraiko anareo tantaran'le akotry tantaraiko kely anareo izy ty nisy adala anakiray tao amin'ny fitazobona adala tao madala azy zany de izy mieritreritra tenany hoe akotry izy fa tsy olombelona ary de tsy mety mivoaka mihitsy eny tokotany eny izy fa hoe lany akoho eny akoho tsa akotriko lany akoho eny akoho fa natao ny fomba rehetsarehetra fa ela olombelona ohatra ny raha dokotera ohatra ny arifidy ohatra ny sisy faniry enikajy fa tsy akotry zany fa de tsisy fika fa de efa navela tely izy fa de efa bon akotry izy zany de akotry fa de azy lehinako amin'ny dokotera de niteny dokotera tena sitrana ozy fa fatako am'izay fa kay za olombelona fa tsy akotry takliny afaliny dokotera avoaka le ty fa malala ny tenany fa efa olombelona izy fa tsy akotry trony ary de nasina fetifety kely misy de natsona daholo ny adaladala kamakama efa mba hoe nahazo azy saina ohatra ny mpitondra sy ny vahoaka eto Madagasikara ihany zany moa io tsy haintsony hoe izy ny adala de izy ny endry fa rehefa vory teo ny rehetrarehetra de nanontany an'le dokotera am'izay ny adala
Faona dokotera ozy za zao izy efa malala hoe olombelona fa tsy akotsotsony fa le akoho ve ozy efa mba mahafantatra an'izay so voakelo izy ka mbola petafan'le akoho ihany raha tsy fantany hoe efa olombelona zay le izy moa namana endrikaza tsy ary tsy analana mo amkely am'izao ankidy ny fiainana tainjerozy be volana desambra zao fa de malitsika efa ampiresaka zany namana endrikaza de hoe bon efa tsy vazatsony le président république ave zany satria efa lany président de république izy de efa milamina le firenena de misy olona endrikaza mbola namerina ihany tamin'ny omaly ary niteny tamin'ny tenanay hoe fa aminareo hoe mbola tsy vita foana ty resaka vazavazava za ty de zao ny teny nataoko tamin'ny averiko eto amintsika menakavy eto inao ve maharaka tantara ny Madagasikara izy nampianarinao izy de haiko ay ty aran-tsaiko raha fantatsao fa na tsy fantatsao fa teto Madagasikara de nisy zany mpanjakavavy Ranavalona fahatelo zany izay ny tena anarany na ny fison'ny fiantsona azy talohana Ranavalona voalohany azy fa tsy Ranavalona fahatelo de Mavo zay ny anarany Ranavalona voalohany teraka tany hoany amin'ny taona 1789 na 7 zany hoe raha ohatra ka efa nanao révolution ny tany la France nitaritiny Robespierre sy ny ekipany ka nandrodana ny Labastie nanaisotra ny fanjakana n'olotokana ny monarchie ny mahampanjaka an'Andriamatoa Louis XVI tamin'izany fotoana izany de niteto Madagasikara kosa teraka i Mavo izay nosorana mpanjaka ny Madagasikara teo Mahamasina 5 taona taorinan'izay ary nanjaka nandritsy ny 5 taona satria maty tany hoany amin'ny 3 taona tany hoany raha tsy diso ny fitadidiako fa izao raha mitantarantsika zany tantaran'izany Mavo zany de tadidiny ny olona rehetrarehetra de hoe Ranavalona fahatelo zany le tena olona masika be voalohany zay Ranavalona fahatelo zany le olona tsy te fivavahana ary za Ranavalona fahatelo zany de sanguinaire na mpamon'olona fa misy zavatra dimy zanak'olombelona malagasy endrikaza sy faniry tamin'izany fotoana zany sy am'izao fotoana de hoe raha nisy ny olona tena nametraka fitsipika tamin'ny resaka fambolena ny fiompiana nametraka lalàna mazava mikasika ny fitantanana ny firenena dia anisany izany Mavo na Ranavalona voalohany zany anisany zany ary zao tia tena tiako atongavana ary izy mitsamy nisy tamin'izany fotoana izany lalàna zay navoakan'io Ranavalona fahatelo io Ranavalona voalohany io fa tsy azo omena tany eto Madagasikara ny vahiny na de iray dia aza tsy azo omena tany eto Madagasikara ny vahiny na de iray dia aza napetsaka zany Ranavalona fahatelo zany lalàna izany tsy manana fahefana eto amin'ny tany républicaine Madagasikara ohatry zay république azafady eto amin'ny tany Madagasikara izany ataotsika hoe faza zany napetsaka Ranavalona voalohany zany napetsany zany lalàna zany fa taty aorina rehefa be loatra ny zavatra nataony Jean Laporte tamin'izany fotoana zany ho an'ny Ranavalona voalohany tahaka izany
ny fanamboarana ny toerana fanaovana vanja tany Matasoa, ny fanamboarana tafondro vita amin'ny vy, ny fanamboarana vilany vy sy ny sisa dia nanapa-kevitra raha navalina voalohany fa anome tany ho an'ny Jean Laporte ary de nisy nepa-tany nomena ny Jean Laporte teny ambomana mbola teny namana nikaja raha koto manatso fa izao petabe tsy faly tamin'io ny olona nanodidina ny Jean Laporte, petabe ny olona tsy faly tamin'ny raha navalina voalohany, petabe ny vahoaka malagasy no tsy faly ary nisy mihitsy ny nanana eritseritsy ny komy fikomina izay tafiditra tao anatin'ny hoe didy eloko anankiray azo aminona olona ho faty tamin'ny didy romby 10 isa afana manameloko olona ho faty tamin'izany fotoana izany fa nisy mihitsy nykomy satria tsy nazaka lefa maninony Jean Laporte no mendrana valina voalohany tany ary teo no ny atobohany le fitenenana manao hoe manao an Jean Laporte tsy ho vazave nanomboka teo nisy izay fomba fiteny zay namana nikajara koto manatso manao an Jean Laporte tsy ho vazave nareo ry mpanjako vazany e Jean Laporte fa iverinao fa tsy vazanga mo Jean Laporte ninona sonetiny teto am'le firenena tsy tokony nomenao taminga tany teto Madagasikara zany Jean Laporte izany ianao no namoaka hazabaiko zany teona tonga zay fitenena zay namana nikaja manao an Jean Laporte tsy ho vazana raha tariko kely de isan'ny nanamora ny fanjanahana atsika ny fitarany le avantage samihafa tamin'izany fotoana zany zay mihitsy ny namana nikaja raha koto manatso fa ny tena tiatsika vohitra de hoe nanomboka tamin'izany fotoana izany nefa nisy izay tsy faneken'ny malagasy hoentin'ny vahiny zay tamin'izany vanim-potoana izany tsy nanana tafotsy Madagasikara tsy nanana na inanao vantsy Madagasikara fa i Jean Laporte tonga teto nitondra zany traikefany zany ho an'ny mpanjaka vavy raha navalina voalohany sy ho an'ny voaka malagasy izany hoe fahafahany malagasy miaro tena amin'ny vahiny na ny mpanjanaka na ny olona hiditra anditra na ambozizo na akeriny eto Madagasikara fa tsy nanaiky zany ny voaka malagasy tamin'izany fotoana zany tsy nanaiky zany ny olona manodidina ny mpanjaka raha navalina voalohany tamin'izany fotoana zany ary tena mitenanao namana nikaja nanomboka tamin'izany no nisin'ny fandripahana olona teto am'ty firenentsika ty satria ny fianakaviany raha tama voalohany amanjatony no maty tamin'izany fotoana izany naripaky ty raha navalina voalohany ty raha navalina voalohany zay nanome tany voalohany na de teo arany tsy fitiavany sy fakahalany ny fivavahana kristiana nety teto fa io tombontsoa famemezana soa an'le olany hoeritsereta fa nanao soa Madagasikara na vita vanja teto tsy navita basy tafondro teto de nomeny tany fa tamin'izany nefa nitoetra tao anatin'ny voaka malagasy ny fitiavana an'le Madagasikara tanindrazany efa nitoetra tao anatin'le voaka malagasy ny fitiavana an'izany Madagasikara izany efa nitoetra tao anatin'ny voaka malagasy ny tsy fankalana ny hoe mety ho tantanany vahiny na mety ho vahiny no hitondra anyty tanytsika ty tamin'izany fotoa zany namana enikaja namana faniry nitika zany de zao tsy kisetrasetra ny ady atrehan'ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao tsy mety ho tapitra izany io resaka io fa za io namana enikaja raha koto manatso raha mbola misy any ko tapihana malagasy tapihana vahiny mitondra nyty Madagasikara ty zay le fipetrany zay le fandehan'izy io fa tsy resaka hoe fititianontonona vazaha
naresaka hoe taitaitra kely noho ny fisianakxenophobia ao anaty tsia fa ny fahatsapana ny fieritena nanana azadino tam'izany fotoa zany amin'ny nikazana kotomana tso tam'izany fotoana izany antsy ny ranavalina nidiran'ny vahiny mitondra ny fivavahana teto Madagasikara no nisiny ankory reto vahiny mpitondra fivavahany reto nitsa tamin'ny Brazil tany taty amitsika moa izy nitondra ny fanadevozana tany Brazil koa nitondra ny fanadevozana fa nisy tovavy ramatoa lehibe braziliana izay rehefa nanontaniana hoe ahoana ny hevitra momba an'ireto mpitondra fivavahana tonga ty aminay reto de mazava tsotsa ny teny kozy le ramatoa be braziliana fondreo mbola tany amin'ny tany tany de anay ny tany de anjareo ny baiboly fa tsy aminatongavareto eto aminay teto a de anay ny baiboly a fa anjareo ny tany mifamaofao ary izay ataotsika hoe fanehoana fitiavana fivavahana izay apetsaka mpitondra tsy amin'ny ankehitriny matetika de lasa entina fandemena ny evoka malagasy ka ahafahany malagasy manadino tanteraka lay fitiava tanindrazana amiretareta ao anatiny ao zay no mikasika an'iny namany nikazana kotomanatsoa mino angambany fa mazava ny toejara fa ny azo ambara de izao atreto aloha tsy mbola nitondra vokatsolo ninina tamin'ny Madagasikara ny fitantarana vahiny teto amin'ny tany sy ny firenena mbola io ihany Madagasikara misy mihitsy mametsaka fanontaniana hoe fa maninony tsika hatramin'izay ka hatramin'izao de mieritreritra fa mahafinaritra no entiny reto fiaraha-miasa am'reto mpamatsy vola atsika Madagasikara ireto fa hatramin'izao de izao tsika ve ny diso soelakisy maloatra sa ahoana fa mbola farangidanytsika mahita Madagasikara amin'ny resaka fananana voalohantsika amin'ny fahantrana voalohantsika amin'ny anoanana fa ankoatran'izay a de mbola eo alohatsika nikajara kotomanatso fa niry razafy manantany ary tsy maintsy tononona tsara satria raha vao milatsaka le aina am'le tany de ratsy ny anarana vao iafody mialatsiny tsy azo disona ny anarana zoko faniry dawary miaraba iary fidy raha manandray be raha kotomanatso sy ratolo-janary isika mpanaraka ifandarina rehetra isa-tokantrano ihany tsy maintsy hitondra fanazavana kely ihany aza ay ty nisy resabe tao anaty tambajotra sosialy tao iary fidy de nisy sarytsika amy raha lampiparitaka moa tany zany de akanjo menamena nanaovako maly a de otrany asa résolution cameraly izy sary de lasa mivadika orange le lokon'le loko zany le loko mena de nisy ny adevitra be nga nivadika nga ohatra an'izao sisy manahirana zany manao lokon'akanjo am'izao fotoana zao ary tena adevitra be lisy fa menamena iny akanjo iny teto ihany nge de efa nazavainay zara moa namana faniry tsy ataoko hoe sady manampianao ihany fa efa nieritseritra sady firy vao nanao an'ity maitsomaitso izy ty hoe tele zao ty de inandray ny lokony ty satria am'izao fotoana zany de dangereuse mihitsy nio karazana lokon'akanjo io a fa de efa tonga de petany olona ohatrany etikety alefa teza tsisy ka menamena fa tsy volomboasary akory niny akanjo iny de lasa ihany ny saina mieritreritra ny amina hoe tena sahirina ihany zany amin'ny fomba fahamoana akanjo anaovana zany satria lasa efa miraikitra loatra ao anatin'ny saina sy ny fonovaoka malagasy lay karazan-doko ary rehefa tonga amina sehatra ohatran'izay le izy de mila fitandremana be mihitsiny zany satria tena miaina am'le fiainana ara-politika mihitsy le vaoaka malagasy de tsy gaga ihany araha na eno ny arifidy raha manandray be teo ny teny am'le hoe misy mpivarotra zay mampiasa n'le elon'le candidat teo aloha zany zay nambarany teo anivon'ny androm-panjakana moa misahana ny resaka fitsarana momba fifidianana fa lany filohan'ny repoblika de mitaraina reo mpivarotra hoe tena tsy mandeha ny tsena ny olona iresaka elo zany
de manahirana be mihitsy le izy a tena zay le tiako tenenina tsy ifandatsakory na ifananatra tena lasatry ny tafiditra lalina ny anatin'ny endrim-piarahamonina amina adevitra fa de zay ny antom-pisitsika mba tsy raikitra zany toejavatra sy zava-misy zany fa manahirana anaovako fanamariana zay fa tena akanjo mena iny tompoko fa tsy akanjo volomboasary zany satria ianareo moa zany sary piaro amina evatra amin'ny rahalahy sy amin'ity fandarina angaredony ity de tsy maintsy mitondra fanazavana misy namanaty fomba famianao amin'izay hoe tena mba tsaratsara raha morotsaka ho député ianareo fa tena hitanay fa afaka hitondra feo sy anitsy ny fiainana politika ao Tsimbazaza zao karaha manao akanjo volomboasary tokoa de manao akanjo mavo okaloatra zao fanotaniny zany fa etaentan'ny olona moa zany faniry raha isitsika fotsiny le izy aloha zany ao anatin'izay hoe fanamariana samihafa fa tsy hoe loharambavao avy aiza le niteneniny nkanja teo fa atao anatin'ny filakevitra ministre maly satria isaky ny alarobia ny filakevitra ministre talatra ny filakevitra ny gouvernement nanendrena zany grand chancelier zany Andriamatoa Marcel Lanjiva zay général de corps d'armée za moa rehefa hoe corps d'armée zany ambony indrindra eo amin'ny grade zany dia voatendra am'izany andraikin'izany fa za tianao karazana fahampatsiahivana satria mila fantatry ny ankizy ankehitriny zany le hoe inona moa zara teo hoe lehibe amaribonahy-pirenena zany tamin'ny taona firy nisy an'izany de tsara ihany no mitondra fanazavana enkiaja sy ary manandray be fa tamin'ny repoblika voalohany dia Andriamatoa Joshua André Tsytoaina zany no lehibe any maribonahy-pirenena voalohany tamin'izany fotoanany zany ary taty amin'ny repoblika faharoa de misy maromaro no nifandimby de tsaroany rehetra i Pierre Longin Ramahatra de taorinan'izay nisy an'le nalaza be rehefa mandeha ny fietsehana samihafa tamin'izany Joseph Ramambasoa de avy eo nisy ny ity tena hitako matetitetika misy Philippe Razanajovy ary mety nahatadidy an'izany ary fidira manandray be rehefa misy ny lanonana natao ny amiral Didier Ratsiraka de fa miandro zany amin'ilay lehibe amin'ny maribonahy-pirenena Andriamatoa Razanajova raha imandreny daholo moa zany mba tsara mba ho fantatry ny vahoaka malagasy dia taorina zay de nisy andray amandreny etenina ralitera de avy eo zany rehefa tonga amin'ny Filoha Marc-Ravalomanana dia nisy andray amandreny Noël Rakoto Amboa de avy eo naverina etenina ralitera tamin'ny zany lehibe ny maribonahy-pirenena zany de fantatsika moa zany farany teo nisy any Madeleine Ramaolo Miaso zay ray amandreny lehibe anko manana ny maizy azy teo amin'ny tontolo ny fitantanana ny orinasa sy ny fanaraha-maso ny fiainan'ny firenena satria tsaroany rehetra tsara ity manko naverimbentsika nisy fotoana tany aloha tany inkanja hoe tsy ampy sefafi le situation misy amin'izao fotoana zao satria ny sefafi dia anisan'le hoe sehatra fanaraha-maso ny fiainan'ny firenena de le moralisateur tena mpamme le sonary anisan'ny hoe fiarahamonim-pirenena tsy mitsity fitenenana rehefa misy zavatra tsy mety dia saika repère zany saika fototra am'le fanehoan-kevitra ny sefafi tamin'izany fotoana andrany rehefa misy zavatra tsy mety teto amin'ny firenena de manitsy mpitondra fa tsy naka ho fahavalo ny sefafi de mila tsy ahivina very Pierre Sylvain Urfer atao anatin'ny sefafi ry Ramatoa Madeleine Ramaolo Miaso Jean-Éric Rakoto Arsoko filohan'ny ACC teo aloha atao anatin'ny sefafi maromaro ny tao anatin'ny sefafi misy atao anatin'ny lokato fa mbola somary miramina kely le durako zany de somary very kely zany fa ilaina le ohatran'ireny taty aoriana moa zany misy karazana fiarahamonim-pirenena be da be mizara ny fomba fijerindray misy an'le groupe des experts nationaux misy an'leto transparence internationale initiative Madagasikara sy ny sisa zay laza ny fomba fahitany ny fiainan'ny firenena amin'ny akabeany zany eo anivon'ny FFKM moa de misy an'ilay CEFIP zay karazana ohatran'ny hoe départemental politique mandinika amin'ny fiainana ara-politika amin'ny firenena eo anivon'izany FFKM zany de rehefa voadiniky ny CEFIP ny zava-misy ho an'ny raharaha-pirenena indrindrindra ny raharaha-politika de entina eo anivon'ny FFKM mampitarika efatra amin'ny rahalahy zany fomba fiasa zany ary zava-nisy teto amin'ny firenena ka rehefa mahita ako amin'le hoe fanendrena ny lehibe amin'ny maribonahy-pirenena eto Madagasikara inkajy Rakoto Manatsoa ary fidira manandray be de mba te hizara am'izay vaovao zay satria zany koa moa zany ny adiditsika eto mba mitondra ny fampahafantarana
zava-misy ho an'ny fiainan'ny firenena. Ny tany amin'ny taona 7 tany ny filoha Tsiranana dia anisan'ny tena nametraka ho zava-dehibe an'le resaka hoe ordre national malagasy. Zany anisan'ny ambony indrindra eo amin'ny resaka mari-boninahim-pirenena na apetratsika hoe décoration honorifique malagasy tamin'ny fotoan'andro ary mbola lovaina hatramin'izao zany. De reo zay navita be tamin'ny firenena io na civil na miaramila dia salorana an'izany mari-boninahim-pirenena ary misy ambony. Fa ho an'ny mpitondra moa zany de misy an'le hoe grand croix, de misy le deuxième classe, misy le première classe. Arfidy Ramanandriabe Iankiajarako Manatsoa fantatry ny rehetra zany fa mba te hizara zany zahay amina occasion ohatran'izao no misalotra an'iny ka tsara ho fantatsika zany rehetrarehetra zany. Fa zao rehefa voatendry any lay lehibe amin'ny mari-boninahim-pirenena zany zay vaovao hatramin'izao satria izy rehefa midingy mijeritsika fa Miramahatra, Andriatsitoaina, Ramambasoa, Zanakombana, mialatsiny ahako miresaka an'izany tompoko dia everitsika fa olona tena manana an'izay hoe tena asany maharay mandreny tsongon'olombolo zany. Tena marina angamba tsy mamenatsy ny teny azy namana faniry hoe raha eo amin'ny resaka fiandrianana ny mahandrina no tena hipetrahany ty zavatra ty ary anisan'ny olona taranak'andrina 12 voninahitra zany fianakaviana Ranjeva izany. Tahaka zany koa ny fianakaviana Ramahatra zany izay noresahanao teo. Ramahatra zay azadino fa tamin'ny anjon'ny mpanjaka Ranaval fahatelo i Rasafindraety de anisany nisakaiza tamin'ny Rasafindraety na Ranaval fahatelo ny Prince Ramahatra tamin'izany fotoana izany ary nanapa-kevitsy ny premier ministre lehiben'ny gouvernement Rainilay Arivony tamin'izany fotoana zany nalefa hosestany niady tany amin'ny Sakalava tany ka hoe ramba maty any ty de mitodika aminazy manokana mifony ny mpanjaka vavy Ranaval fahatelo kanefa mo resin'ny Ramahatra ny tany vao miany akatra ny voninahitra ny mpirehetra Ramahatra tonga teto amin'ity tany safirenena ity. Anisany ny nahazo anjara toerana foana ihany koa tao amin'ny toerana nisany zany ataontsika hoe amiral de Deratsiraka izany zany famille Ramahatra sy ny famille Ranjeva izany ndezats'izy toizo faniry. Mahafinaritra amin'ny miresaka tantara rehetra zany de ampanetretena tompoko tena mahafaly anay mba miresaka raha imandreny ohatran'izany satria navita be teto amin'ny firenena avokoa zany rehetrarehetra zany de amina fotoana ohatran'izao zany mba resahana fa de ohatsika hoe mandray am-piadanana tompoko dia hotsarovana mandrakarivany ny nataony reny raha imandreny reny raha miresaka Ramahatra ny anao tsarotsika tsara ny fahazazana ny lehibe an'ny gouvernement da lehibe an'ny faritany Antananarivo ohatran'izany daholo ny tantara nisy teto amin'ny fiainan'ny firenena zany fa mila tsaroana ny akizy aodiolina. Zay le tiako tenenina hoe mahafinaritra re olona le fomba fanaovana politika sy le politika fa tateorina le izy rehefa misy olona tena hoe tena par accident nanao politika na nahita fahefana na tsiro-pahefana na par hasard na kisendrasendra tonga anatin'le hoe andraiky mpanjakana ambony lehibe de tena nasavoritaka izy menakavy mihitsy le tena endriky le fomba fanaovana politika sy le fifampitondrana ara-piarahamonina sy ara-politika nisy teto Madagasikara. Ohatra zao Arfidy Ramanandriabe Iankiajarako Manatsoa tsisy lalana miteny mihitsy zany ny amin'ny hoe équilibre régional ka rehefa côté ohatra ny filohan'ny République dia avy aty ampovoantany na au plateau atao hoe au plateau mety melona mety any Fianaratsoa no atao premier ministre na eny anivon'ny Assemblée nationale. Équilibre zany fifampitondrana zany mba hikajina le resaka solidarité sy unité nationale ary Andriamatoa Deratsiraka de nametraka an'izany ho zava-dehibe fa tsisy décret zany Arfidy Ramanandriabe tsisy lalana mamianzany tsisy lalana namianzany fa zao fifampitondrana fiarahamonina ara-politika zany de nilovainy taty aorina etoko le retsy raha mba merina zany lay filohan'ny République de mba avany amin'ny faritra kosa le premier ministre de mba neverina zany fa au plateau na Betsileo na Salamzany lay filohan'ny anteny merana zay le hoe apirindra sy ampitony ary apilamy lay fiarahamonina misy ohatra anankiray tiako apetsaka am'izay namana faniry raha manaiky ny tenanao kelikely fotsiny hoe misy fihetsika naseho an'ny amiral de Deratsiraka tamin'ny 776 raha ohatra ka nanohitohina ny fiainan'ny pirenena zany na ny ataontsika hoe ny fitondram-panjakan'ny amiral de Deratsiraka
andriamato manadafirakotonyrina sy mipiaradia amin'ny namany akaiky ilaingsa zany tam'izany fotoana zany de nisy nafampidirana ponja azy reo ny anankiray nampidirana teria meritsa tosika ary anankiray nampidirana tatia tamora fa faraparany volana enina amby fitopolo sivinjatsy arivo io faraparany taona fa ny taona fito amby fitopolo sy sivinjatsy arivo dia non seulement navoakan'ny amiral de deratsiraka tany amponja andriamato manadafirakotonyrina fa nampidirina ho conseil suprême de la révolution rehefa avy nofonjainy zany hoe azo atao no maka olona avy ny ataky anao hoe eo akaikinao raha izay no mety isinny fitonina ara-politika ao anatin'lay firenena fa mbola ny geste teknika arany namana manadafirakotonyrina tamin'izany fotoana zany fa lazakorazana moa ny tenany fa de nilaza ny tenany fa hoe za tsy voka atao ponjato sy mbola nisy nanao an'izany raha tsy le olona namonja no maka aty ary de napetsona le colonel ny sambotra azy napetsona le mpitsara nanakaja azy ary de tonga tao ponja de nifona taminy fa de hoe ndao ary anao fa oentinay mivoaka de nentina mivoaka izy nalaina sary tamin'ny fahita lavitra zaretsaretra zany ry havana matsaka izy rehetra mbo atsapatsika fa misy fiarahamonina azo tanterahana raha izay ny etseretina fa hoe atsaratsara ny fifampitondrana ao anatin'ilay firenena tsy voatery iziriziry foana ianao taka ny zava-misy am'izao fotoana izao zay mantsy ny antony resahako kely am'izay tsy voatery ianao hanao teniko fe lehibe tsy voatery ianao hidrikiny fa misy vanim-potoana hoe rehefa misy olona marary azonao atao mamoakany eo amponja misy vanim-potoana hoe rehefa azonao mifahefana azonao ataony manao grâce présidentielle ary manao fiaraha-miresaka am'ireny olona reny fampiresahana hoe ho avokakao ianao fa aza miresaka politika aloha ianao mandrindra zao fitantanako zao sy ny sisa fa tsy zany ny zava-misy am'izao fotoana fa fankahalana ny zava-misy am'izao fotoana tsy fandeferina ny zava-misy am'izao fotoana izay zavatra samby tsy misy sotoavina malagasy zany retsaretsa izany tsisy faniri marina mihitsy n'izay satria ny antony mahatonga atsika am'teny an'izay manko zao de zao hoe Madagasikara de mitoetra foana tsy ty tsisy anombinana ty gondoana ty tany elotany gondoana ozy izy mamanina zay de aveo izy de lasa ty Madagasikara ty zany hitatsika am'izao fotoana zao zany hoe mbola hitoetra ho an'ny malagasy foana za Madagasikara zany fa le olona andalo fa rehefa mandalo de zao fanontaniana apetraka de hoe inona ny zavatra tsara soa napetraka ao ho an'lay taranaka le vahoaka malagasy lay taranaka ao arina zany fanontaniana mipetraka namotika ianao sa nanatsara de rehefa mihain'ny tantara nety niary fidiramanandray be teo tsika de zao nafinaritra foana ny fitanisana ny zava-misy tany aloha tany malgré mety misy any zavatra kely madinidinika ny amin'ny fomba fampitondrana tany aloha tany zany satria tsy famezatsiny ny amin'ny maha olombelona fa zao nisy tao anaty tao le fifampitsonjova amin'ny fiarahamonina ka raha mitanisa zany tsika hoe tataky izay lay fomba fitantanana teto amin'ny firenena ny am'le hoe équilibre régional sy ny sisy tsisy lalàna ho isika ary de ohatran'izany nge ministera tonga de fantatr'olona hoe raha miresaka fonction publique zany de tokotokony aviaiza raha miresaka zany hoe ministera ny jony zany de tokony ho an'izy zany aviaiza ny fandaminana zany raha miresaka finance zany de ahoana ny fomba fampitondrana an'izany raha miresaka amina resaka hoe aménagement du territoire zany raha miresaka fitsarana zany de fatapatatra hoe ohatran'izao ny fomba handaminana ny raharaha raha ohatra kaza zany fa zay le tenentsika moa hoe rehefa tonga moa zany ry manam-pahaizana be ry tena mahay indrindra raha resaka politika sy fahefana dia mikorotana daholo ny daonina sy ny fomba fanaovana politika tao anatin'le rindran-dampiarahamonina mahafinaritra ndresahany ary fidiramanandray be ndresaka tany amin'ny deuxième république n'Andriamatoa Deratsiraka fa zao tsy mora nampitambatra an'izany AKFM sy PSD zany mba hanana fiarahamonina politika satria mifanenjika zany teo amin'ny tontolo ny raharaha ary tsy mora ihany koa teo amin'izany hoe fiarahamonina monument CMFM na de mivoaka avy amin'ny monument président Manandafy Rakotondrina fa sarotro zany indrindraindrindra zany foto-kevitra dadamonja zany teo anatrehan'ny zava-misy zay antantanan'Andriamatoa Deratsiraka amin'ny firenena fa anisan'ny mpanohatra n'Andriamatoa Deratsiraka fa zao anisan'ny tena akaiky farany tamin'izany taty amin'ny raika amin'ny sivifolo roa amin'ny sivifolo sy mijato sy arivo ary na tsy arovany rehetra ny ary amin'ny cyclamé sy ny sonerana le voatifitra teo amin'ny tongo ny dadamonja la Gaston voatifitra tany amin'ny faritra
Masary-Piaro dia nodomandro teo eo lagasy teo. Dadamonja nentiny takaitra le izy niaro an'le foto-kevitra ny arahana tamin'ny Andriamatoa de ratsiraka tamin'izany fotoana andrany satria mivoy an'le resaka régime fédéral. Nefa tany aloha tany dia tsy nitovy le fomba fijery fa navela nampidirina tao anatina toerana anankiray tao anatin'izay hoe conseil suprême de la révolution zany nisy manandafrakotondrina tao. Tsy mora ny napiditra ny ray aman-dreny marjama zéro mavany atsy matsonana mivangain-drano fa zao ny fanaiky ny rehetra ary mbola nisy jeune kely tamin'izany fotoana andro zany tao anatin'ny mapika MM Riviane José Rivitso ozy ny rehetra nampidirina le jeune CSR tamin'ny fotoana andro. Tany isaitsika zany hoe ohatran'izany fiarahamonina fa zao tsy mpifahavalo ny mpanao politika fa nievitra ny tsy itovizana fa zao rehefa tonga ny fotoana ka hilaina ny fitoniana fandaminana dia ny foron'Andriamatoa de ratsiraka nananina ny plein pouvoir ary CSR azo atao zany de tafatoetra le stabilité politique afaka nampirevy tao anatin'ilay hoe mba nanofinofy an'ilay tena paradisa socialiste izy de nandroso an'ilay satria nisan'le régime socialiste zany socialisme zany zay nandehanany tamin'izany fotoana zany de tsy niavinavikevitra lay capitaine de frégate nanana amin'ny maizazy le mathématicien enjana indrindra matsup ary tena nisan'le tena hoe président surdoué taty Afrika tamin'izany fotoana andro zany. Tsy niavinavina hoe de zany fahefana de anjarako manao an'ity de tendraiko amin'izay tia nanaovana azy fa tena mila fitandremana nanana ny endry DGP nanana ny endry DIRCAB civil DIRCAB 1000 sisa tamin'izany de tena nanana fitandremana zany le mpitondra teo aloha ary n'Andriamatoa Marc Ravalomanana raha tonga teo amin'ny fanjakana sady natahotra ny mpanao politika niaraka taminy no natahotra ny vahoaka malagasy indrindra ary efa misy zay tahotra zay de misy ny enatra de rehefa misy miaraka ny tahotra sy enatra de misy fitandremana lojika mazava loatra mivoaka ao anatin'izay de tsy famenarana le any parahatoka feon'ny fieritreretana matsy rehefa fa zay foana no de tsy mampaninona ny miaino an'le hoe na de nahazo tamin'ny ampahambato 70% Andriamatoa de ratsiraka nahazo ampahambato 60% Andriamatoa Marc Ravalomanana nahazo ampahambato metra lavitra amin'izany aza Andriamatoa Zafy Albera de nametraka foana am'le hoe système na cohabitation ouverture zany na hoe d'union nationale tsika tsy manery hoe mandehana am'izany tsy ohatran'izany tsy manao influence politique am'izany tsika fa te hiteny fotsiny tsika hoe manana fahendrena rehetra ny fanaovana politika fa tsy hoe rehefa anao politika de etraketraka tsy hoe rehefa anao politika de izaozao de angorokarena de anay zao ny tanàna satria etra misy mihevitra an'izany am'izao fotoana zao. Histoire récente ny Madagascar fitondrana Rajonary Mapianina stable tsara tonga teo fa tena ouverture nandritra ny dimy ary zao nagaga tamin'ny président Rajonary Mapianina tamin'izany élection na sortie de crise ny 2014 iny fa 2015 Andriamatoa Rajonary Mapianina de nanaiky ny fitarihan'ny FFKM nanao conférence nationale teny amin'ny CCI Vato io izy mpiara-dia taminy fihinana ary de filoham-pirenena lany bahoaka tamin'ny Vato ara-dalàna ty fa zao de anao conférence nationale manaiky an'Andriamatoa de ratsiraka président Zafy Albera Andriamatoa Andry Rajoelina latabatra anankiray de gaga ny rehetra tamin'izany mbola any le sary zany malgré ny fahefana teo am-pelantanany ary tsy vitan'iny Arfidy sy Enkajarakotomanatsoa saika nataoko mifamadika indray Arfidy Rakotomanatsoa sy Enkajaramanandray be mialatsiny tompoko fa tsy azo ataon'izany ianarana ho amin'ny malagasy ny an'ny frantsay misy an'le hoe lapin na lefebvre na iana cheval fa ny tsika manko tena anarana mafatifaty be misy de mialatsiny aminareo mirahalahy zany fa zao le izy taorianan'iny namoaka décret mihitsy ary Andriamatoa ery Rajonary Mapianina zay nanafoana ny fanenjehana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana tsaroantsika izany tantara zany de niezaka nandamina ny fomba fitantanana teo anivon'ny gouvernemanta sy ny rehetrarehetra malgré misy ny zavatra maro samihafa zany teo am'ireo nanodidina zay nabe resaka tamin'izany fotoanandro zany de vao osipotaka moa zany lay famille tamin'izany fotoanandro zany titsika tenenina de zao hoe tsy hoe rehefa mahazo fahefana ianao de inona teo hoe fanaperana ka tena plafond de miplafond eo tokoa le olona satria eo ny fahefana eo ny voninahitra eo ny vola de misy an'le ve anankiray tsy toko tenonina ary zatsy te hiteny an'izany mihitsiny de mizaozao de lasa miova le famindra
lefa mindra kely etry ny jaikijaiky iny lasa etry ny tena somary mispirana fahafa lefa andeha kely etry ny tena mba nafatifaty teo aloha la tena naturel lasa etry misy fandeha etry ny robot hafahafa zany de lasa tsy mahay mandeha tsony ana taxi be lasa tsy mahay mandeha tsony rehefa misy ny oran'andro maro samihafa fa tsy maintsy arahan'olona maro be tsy maintsy ametrahana statut tena hafa mihitsy de lasa tsy mahay miverina eny anivo fiarahamonina hoe tinge le naiary fidiana na inkajah alatsiny fetrany hoe tsy hoenareo mirahalahy le miara mirevy amin'ny vahoaka ery amin'ny silamangana ery amin'ny brochette mahafatifaty le mividy sosety mandeha tongotra ery fa lasa manana an'le statut hafa mihitsiny ivelan'le monde satria voninahitra vola sy fahefana ny eo an-tanana zany mila ravana amina situation ohatran'izao ary ny fomba fanaovana politika de tsy mahay fanaovana politika le miavinavina sy misetrasetra fa le mahay mandinika tsara ny tantara ary mahay mianticiper ny situation rehetrarehetra hitranga ao arinao de zay anticipation na situation zay sy fahaizana mijery no avy ny taranaka ny tokony alamina fomba fanaovana politika teny amin'ny mahafinaritra foana mandrakariva ry izy mirahalahy rehefa miresaka collectif de candidat olona samy nanana ny toerana maizy azy tany amin'ny andraiky ny tany Andriamato ajo andrena Narvelo, Andriamato Marcaravalo manana, Andriamato Ratsetson Jean-Jacques, Andriamato Yandro Robella, Andriamato Randrena Solnex Fiteny, Andriamato Rajonar Mapiana Ery, Razafonjoella Taina, Paraino Augusta, Brunella Razaf Tsiandrofa. Izany tsy voatongoka ao anatin'izany. Maro be. Ezaka ihany so de misy tsy voatonona ao anatin'le collectif de candidats. Ratsiraka Roland. Fa zao. Noho ny fahatsapatena, fa tsy avinavina setrasetra amin'ny politika ary tsy fanjakazakana, fa ny tombotsy ho an'ny taranaka de miara manombona manapatra hery sy mampiombona feo. De mikarika zay tombontsoa zay tsara ho an'ny firenena zany. Ka zay le vakitsika tao anatin'ny tonkira no Suzasy Barjona amin'ny hoe tsy resy tsy akory ny olo-mangina. Ary ny tolona tsy hoe andranona azy fahefana ary rakotina ary rabe de vitatreo natao hoe tolona na vitatreo natao hoe ady ara-politika ho an'ny tombontsoa malagasy sy ny taranaka malagasy fa mivoatra io. Ary ny situation isan'andro no manova an'izay fivoaran'izay ho any amin'izay fandresena zay. De fa nyteny an'izany iny kaja teto, nyteny an'izany zay teto, ny tantarany Gandhi. Efi mipiro se déguisé Gandhi nandeha tongotra 4 kilomètre tsy ny kiraro tsy ninakanine nanao grève de la faim. Inona tsy nataony? De misy olona miteny tena lasa daly Gandhi. Fa tsy nandresy tany Inde. Famille Hariri tany Liban. Misy ady natao tao niaraka tamina resaka antoko politika maro samihafa. Fa nandresy. Inona tsy nahazo amin'ny Benazir Bhutto? Mpanao politika tamin'ny Pakistan zany. Niady tamin'ny Pervez Musharraf. Fa zao afaka nandresy rehefa nino? Fa tsy vity ty ray andro na roa andro na roa volana na 3 volana na 4 bolana na 1 bolana ny tolona. Olona ray na roa na vitan'izany ko maika mo. Fa collectif de candidats 140 be zao. De zay zany le mbola hijoroana, zay zany le iresahana mandrakariva ny aminy hoe plus mipetraka indray le fanjakana de mivoaka indray zany zao ny hoe lasa ny Dubai de fa tena ao anatin'ny listiny tena olo-panjakana mihitsy zany everitsika manko le izy invité spécial zany de ozytsika satria mbola tsy mizohira n'ilay statut ma président de république azy de mieritreritra zany tsika amin'izay fotoana zay fa hoe tena amin'ny anarany manokana nandehanany zany. Ay moa zany tena ny fanjakana no mandray tanana ny rehetra zany de azo antoka zany fa tsy maintsy hitarika délégation na nenana na de tsy de tena zay ary le communication le mpiaradia amin'le fitondram-panjakana. Efa mitranga daholo ny zavatra ritra amin'izao fotoana zao hoe vao manomboka miainga avy teo any lay investiture lay proclamation officielle le résultat fa mbola sy tonga tary amin'ny investiture. De fa ahitana trangan-javatra maro samihafa mandeha amin'izao fotoana zao. De zay ny tsy maintsy mahamailo sy mahatonga ny collectif de candidats hoe mandamina tsara de mandinika tsara arak'ilay dokam-barotsy tompoko lava an-danitra taloha. Baolina ambony tatazany aloha mandinika aloha
zay vao mandaka zay zany tsy maintsy sainina be mihitsiny mba ahafahana manatratra n'le hoe ray makabahana roa fiomanana telo de lasa ka rehefa nahita ny ray makabahana teo iny le fomba fiasan'le fanjakana reny mode de répression nataony reny lalaoana communication nataony reny kilalaoana moyen avoakany dia tsy maintsy mandinika tsara ny collectif de candidat à partir na manomboka tamin'ireny 16 novembre reny de zay le hoe roa fiomanana de aza mba taidro nono mandroatra zany ho an'ireo mpanaradian'ny collectif de candidat de mahatomomboka zany de ahoana izy ty fa niaina amin'ny mateza satria zay zao tsy maintsy arindry fanaraka amin'ny fandresena ny tetikady rehetra inikajarakoto manatsoa ny fantanina mankadiry zay apetraky ny rehetra fanindra zafy manatany am'izao fotoana zao de hoe hitrifana makaiza ity fitondram-panjakana ty io zany zay fantanina zay mantsy efa niazahako nitsorona hoe hitrifana makaiza fa zay zany no azo amitinana an'ireo aiah samihafa fa maninona moa ny olona no manontany an'izany misy listra ao voaraitsika de na tsy ho ataotsika olo tena lisible aza de ho aseho atsika ihany fanindra zafy manatany listra zay nalefan'ny mpanao gazety samihafa zany misy an'ireo solotena ny Madagasikara nanatrika ny COP 28 any Dubai zany de azotsika jerena mihitsy zany am'ty listra ity asana efa azony teknisian navoaka kely fotsiny le izy a de asehotsika kely ery ambony ery aseho miaraka aloha zany izy rehetra dia ao amin'ny 5-4 voalohany ao azotsika aseho manokana rehefa feo ahitana hoe tena fokotany ray manontolo mihitsy mba tsy hitenenana hoe tena tahakany ahoana fa fomba fiteny moa ny fokotany ray manontolo fa tena hoe BDP zany lay délégation na malagasy zay lasany de ny fanontaniana rehefa misy mission tahaka an'izao na misy diale tahaka an'izao de tsotra be le izy hoe tahakany ahoana le kalitao an'le olona samihafa mandeha manandraraha am'le COP 28 daholo ve misy antony ve na dikany amoahana volam-panjakana andefasana an'izy reny any de maninona le olona no tonga any satria de tokony misy ordre de mission mazava reny de tokony misy raharaha andrasana aminy misy iraka mpanaovina azy de misy vokatra andrasany firenena aminy satria ny di tahaka an'izany dia manahirana volam-panjakana no avoaka am'izany tsaroko tsara ilay nanenjehana ny filoha teo aloha raha Jonary Mampianina tamin'izany fotoana zany rehefa nivezivezy nivoaka sy niditra ny Madagasikara rehefa nivoaka n'ilay élection sortie de crise tamin'ny 2014 le HVM tamin'izany moa de efa nisy namoaka mihitsy raha tsarotsika hoe hery sy voanga mitsangatsangana tsarotsika zany nentin'ny olona ny lazana zany aminay mivezivezy fotsiny le filoham-pirenena fa tsy fantatra hoe inona ny résultat tamin'ireny fotoana ireny nefa dia atao anatin'ny lojika ny tena hoe famerenana ny fahatokisan'izao tontolo zao any Madagasikara le fitondrana voalany tafapetraka de nivezivezy ny eona tamina mpitondra samihafa tamin'izao zany hoe nazava ny iraka nazava ny mission ary nazava ny vokatra taty arina rehefa azo daholo zany ny verina ny fifampatokisana samihafa etsika hitenena zany hoe misy antony matoa manao iraka sy asa-panjakana de ty hitatsika ty reo rehetrarehetra mety mihitsy zao fanehoana azy reo zao mba tsy hita ho vakina tsara reny anaran'le olona fa hita kosa ny amaron'le olona hoe ohatran'izao zany lay lasa ny a Dubai any amitsika am'teny zao de ary ambony ary natso asehotsika miavaka eo aza ny anaran'Andriamato Andry Rajoelina zany ao anatiny ihany keo azotsika tsoana am'izay na mana teknika tsoana ka tsoana ya rehefa isaina iny ao no milaza hoe BDP ny olona ampolony maro sy ny sisa zahay moa mbola tsy afaka nanisa hoe firy ny olona reny fa ty tsika ambara zany ao anatin'izay de hoe misy fomba mampanao ilay pratika zany ilay fomba atao eto am'le firenena zany de mazava ho azy fa tena manivaka ary manaraka n'lay lalamasaka araka ny nambaratsika teo ny mpitondra fanjakana am'izao fotaona zao misy pratika zay ataotsika mihitsy hoe na tsy mazava na fa nahazatra fa de hoe iainana fotsiny atao fotsiny satria sady tsisy manaramaso zany no tsisy mibedy no tsisy miteny fa de atao de zay le anton'le fanontaniana nresantsika teo hoe hitrifana ho aiza ary mety ho tonga hatraiza ilay fitondram-panjakana am'izao fotaona zao mametraka zany fanontaniana zany tsika satria raha ohatra isika ka nitanisany'lay lafiny atao hoe fiainana ara-politika tany aloha ny resahan'izy mirahalahy teo resahanay teto amin'ny plateau hoe nisy filoham-pirenena
ny hevitra fa nanana maizy azy sady manam-pahaizana no miaramila no aneketeny ary napetraky ny rehetra na taty Afrika na eran'izao tontolo zao isany marantsaina indrindra zany filoha amiral dideratsiraka zany dia nisy concession be dehibe nataon'izany filoham-pirenena zany nentina nandaminana sy nyazonana ny filaminana teto amin'ny firenena satria fantany no hoe toy ny ahoana ny soatoavina sy ny fotom-pisainana mahamalagasy ekeny ady hevitra be ne rehefa nandeha ny fotoana hoe zany équilibre régional zany manahoana manoloana ny compétence ny fahaiza manao ny expérience anana ny olona tsirairay ady hevitra be io rehefa notendrenao prime ministre ndre matosararabe mananjara tamin'ny fotoanandro ny filoha Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana zany hoe aiza hoaiza ny fandeha ny fahahoana aiza ny équilibre régional aiza ny fifandanjana isa-paritra sy ny sisa satria dia ifanoritana eo ny amin'ny hoe ny resaka fiaviana sy ny resaka fahaizana inona no anendrena olona ny fahaizany sa ny fiaviana sy ny sisa dia ny fanoritana teto fa misy fomba fiarahamonina izay nambarantsika teo hoe tsy écrit nulle part tsy hitanao naizanaiza zany le izy hoe any anaty lalàna fa fomba mampanao izay nampilamina sy nefa nekena dia ny fandimbiasana teto de narahana de ninninona fahaizana mampahalalana sy ny sisa dia nilefitra foana ary nanaraka an'izany satria mahalala sy nametraka foana ihany n'le hoe soatoavina mahamalagasy mo amin'ny toerana mendrika sahazan'izany teo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra politika teto amin'ny firenena amin'ny mpitondra ny fandimby de misy ady hevitra foana mandeha zany fa ninninona ady hevitra politika fifanoritana amin'ny resaka fomba hitantanana firenena de nisy lasitra ny rahana anaiky foana teo hoe misy tranga tahaka an'izao a tokony fotom-pisaina ny hitondrana n'le firenena nataony teo aloha ary de zahantsika apetraka ihany koa ho arahana satria nahitana fitoniny zany nahitana filaminana zany tsy fititahitanisa nyreo fomba mampanao samihafa ny fandimbiasana teto satria nisy ihany koa ny lesoka tamin'izy ireny fa entina ilazana amintsika nisy farafahakeliny de miverina any amin'le fanontaniana hoe rehefa dinihana ny zava-mitranga zany amin'izao anaty farangisosina hoe mandat faharoa nataoko anaty farangisosina satria rehefa miresaka an'izy io de fanoritana ny sasany tsy manaiky mihitsy efa mandat fahatelo ndray hony ty atao hoana moa fa de samy manisany mandahany teo zany manisany any amin'ny tetezamita manisany any amin'ny feptom-piasana le fitondrana firenena maty zany satria 5 taona katroka mihitsy ihany koa ny 2009 2013 zany 2000 tamin'izany fotoana zany kely sisa de fieno 5 taona zany satria 2014 mihitsy vonandray fahefana ny mpitondra tamin'izany de adevitra be zany hoe tahaka an'izay fa nitetsika atongavanao anaty lezy de hoe ilay fomba hitantanana ny firenena zany raha ohatra ka hitanao taratra ao anaty le vanim-potoana tetezamita anaty farangisosina koa na titsika na ty titsika rehefa nametra-pialana zany le filoham-pirenena dia nisy fotoana tao zany zay tany amin'ny gouvernemanta ny baolina te rehefa avy eo nandeha tany amina filohana teny miera-pirenena izay tsy fantatra hoe ahoana fa de filohana teny miera-pirenena nandehandeha tao tsy fantatra tsony lay fahefana hoe tena ohatrany ahoana fa manao sangodim-panina eo de mandroso memitra de mivezivezy eo de ianao tao anatin'izany tsy nahita famindra-pahefana sy ny sisa fa tao anatin'le vanim-potoana n'le tetezamita azy zay le tenentsika zay mbola misy atsika hatramin'izao zany razafa manantany satria mbola am'seza zany lay investiture ataoko anaty farangisosina ihany koa dia efa misady ireo tranga samy hafa izay hitarafanao hoe odry fa inony ty fomba atao ty e mpanao politika moa miresaka hoe any amin'ny adevitra politika zany dia hoe tena ony ty coup d'état institutionnel ane nohatran'izao tsy ara-dalàna ane nohatran'izao ny fanendrena ny filohan'ny senat ane za moa de gaga omana ndre matoemanina Razafimahefy dia efa nivory ny araka tamin'ireo sénateur rehetrarehetra ary nandalo lalàna nanangatanana de ozy izy aho hoe fa tsy ty ve lay nylazaina hoe lasa adala moa fa hitanao zany rehefa miverina olona tsotra zany lay filohany anteny miarande olona teo aloha tsy tranga vaovao moa zany satria tamin'ny fotoanandro ny fitondrana SVM rehefa voatendra Andriamatoa Rakotovao dia ho filohany anteny miarandolona verina olona tsotra Andriamatoa Rakotomanana fa tamin'izany moa tsisy an'le hoe lasa daly io de ohatran'izao de ohatran'izao de tsy mena lay fahefanantsiny fa de mijoro manangatanana indray de tazatsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe tena voamarina zany satria salama tsara Andriamatoa Hermanina Razafimahefy
fa dia maskarady resaka tena tsy mitombana mihitsy ny zavatra natao tamin'ireny fa rehefa nandeha moa le fotoana zany dia tahakona de ohatrany hoe mandeha fotsiny inona daholo zany rehetrarehetra zany de ho avy indray ny investiture de tsy hisy antany ray ve zany momba le acte rehetrarehetra natao tam'le teteza mita nanomboka tamin'ny fametraram-pialana ry manto any rajoel ka hatramin'ny 9 desambra tsy hisy antany de tsy hisy rendre compte hoe ohatra ny ahoana le fomba tantanana le firenena ara-dalàna ve reny satria de mandeha fotsiny ohatra karatrinay vozo azoky arfidy zay le pratique politique de mahatonga le fanontaniana hoe tena hitrifana hatraiza ary mieritreritra hitrifana hatraiza zany ilay fitondram-panjakana am'izao fotoana zao am'le fitantanana n'lay firenena de everitsika fa njara ndraikitsika ny mamerina kely zany rehetrarehetra zany hoe nisy zavatra tahaka an'izao ny seho nisy zavatra tahaka an'izao ny tranga fa napetraky ny mpitondra ny fandimbitety foana ny firaisam-pirenena dia resahantsika zany androany misy tranga samihafa zay ataotsika hoe manahirana eto amin'ny firenena satria zay moa le nyresako tany ampanimboana fandarina teo hoe ny adevitra ne am'izao fotoana zao hoe raha ndraisaky tsika trany amin'ny fotoanandro ny ranavalina voalohany tsintsisy ny fifandraisana tamin'ny vahiny ny fijoroan'ny malagasy tamin'izany ny adevitra ifandroritana momban'izany hoe nanomboka taizany fahalemeny Madagasikara sy ny sisa fa zao à chaque époque ary isaky ny vanim-potoana de misy niendrika manokana isehon'ny olana sy ny vahaolana amin'iny tsika zao efa tiany taona 2024 de efa nahita n'le lesona samihafa teo amin'ny tantara politika ny Madagasikara ny zavatra hita sy zavatra tsapa de tsotra na niverina zany fahaleovatena taorina ny vanim-potoana ny fahampanjaka de tsy nahasoa ny malagasy maronisa ilay vanim-potoana teo anelanelany rehefa tsy tena afaka tena niady ho an'ny tanindrazana ny tena malagasy de androantsika zany raha miresaka an'izany zavatra zany manoloana n'lay hoe mandroso foana tsy misy manontany tsy misy mamaly manoloana ny fitsararana zay mety karazana fandikan-dalàna ny tranga ohatrany hoe ady amin'ny tsy maty manota no ny resahana tamin'ireo vokeon-dalana nisin'ny hetsy-bahoaka teto amin'ny firenena fa de miverina foana ny olana ary am'izao fotoana zao dia misy lala masaka ositsika teo misy lasitra ary ireo lasitra sy lala masaka ohatrany hoe lasa fomba hitondrana ny firenena reo dia lasa mifamatotra amina pratika fomba mampanao an'ny olona tsy maty manotany tsy maty manotana de tsotra e ninonino nataony de tsy diso izy nisy tantaran'zany raha damaranja ny hoeny tamin'izany ary tantara tena nisy mifamatotra amin'ny tantarany Madagasikara zany hoe ninonino nataony dia sady tsy azo elohana ny tsy azo atao ninonino de aty amin'ny vanim-potoana misy atsika zany am'izao fotoana zao de mametraka zay fanontaniana zay tsika inona ny antony tsy maty manota aloha hatreto ireo olona zay voapaingotra tamin'ny resaka fanondrana na harem-pirenena teto na atsika iresaka ny 49 kilo tany Komoro ohatra fotsiny zany vitsivitsy no raitsika izay ny tany Komoro tany dia nanamany filoham-pirenena aza voapaingotra tamin'iny raharaha iny ny tale général samihafa teo anivony fahaditsiarana sy ny sisa voapaingotra tamin'iny raharaha iny ilay 49 kilo zany io volamena veto Madagasikara de efa nidoboka aponja fa ny teto amintsika ny azakazahana nalaina tamin'ireo olona voakasika zany dia nangina ilay raharaha hatramintsika amin'ny teny zao tsy maty manota ny dikan'izany lala masaka anankiray iny resaka 73 député 73 kilo mialatsiny fa mitovy le taremark be dehibe moa no azo resahana amin'ny 73 député fa ho avy eo tsika le 73 kilo ana volamena de tena tsy fantatra mihitsy hoe ahoana sy ahoana ny tena fandehany mandraky ty tsika androany hoe fa ahoana ny resaka volamena vadika bolongam-bisy ny sisa de torak' zany ihany ko ny resaka volan'ny Covid de torak' zany ny resaka fitaovam-PDB de ireny rehetrarehetra reny zany rehefa tsisy raha-raha-pitsarana tsisy voasazy tsisy voasambotra tsisy manefa sazy mbola tsy maty manota ihany ko ny azo etsona an'izany misy an'ireo fandikan-dalàna samy hafa tratra ambodiomby fa rehefa tafaresaka amin'ny rosyny telo ianao ao anatin'ny fitondram-panjakanao de ozy izy namana sasany hoe ataona fa reny le olona tena hoe na inona de tsy maintsy arovany mba misy an'izany daholo de reny le olona tsy maintsy arovany mbola tsy maty manota ihany ko de hatramin'novina de ho tonga traiza ilay fomba hitantanana ny firenena sy ilay hoe manao zavatra ao anatin'lay fitantanana an'le fanjakana kanefa de tsy mirendre compte tsy manana tsy mahatsiaro tena akory ary tsy misy ninina manery hoe mbola ho any taniny ianao mbola ho tsarainy ianao fa de manana an'le sentiment d'impunité hoe za dia izahay dia
de ozy fanirina zafy manantany te hoe ilay famindra de miova iny moa zany fomba hitenenana anday hoe olona lasa mieritreritra fa lasa manana super pouvoir manoloana n'lay raharaha de anton'le fanontaniantsika androany hoe tsy fanataiza io zao tsika maheno fanirina zafy manantany hoe de isan'ny manao adisisika idirana ho filoha lefitry ny faritanina Antananarivo ny solombavam-bahoaka anay vo raha olodinina tsisy mahadiso an'izany satria to anatin'ny faritanina Antananarivo ny nahalany azy tsy any nitondrantsika ny adihevitra fa rehefa mandinika tsika hoe ilay papasolo ilay solombavam-bahoaka raha Solonjatovo zay nodomandro solona toerana am'izany rehefa jerentsika ilay toerana nipetrahany ilay lojika izay nijorony nahitantsika farany an'izany papasolo zany ohatra dia ilay ataontsika hoe ny fiarahana tamin'ireo député nitady fifidianana madio sy mangarahara nanao akanjo fotsy izy rery nanao palitao manga ny avaka tery niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka maro samihafa tery zany na tiana na tsy tiana tsy hitanao na renao tany anatina tabataba na otakotaka na ady tany na resaka ifamaliny masom-bahoaka na fandrangarangana hery masom-bahoaka zany papasolo zany filoha lefitra ny anteny mera pirenena voafidy teto Antananarivo nitsahana ny faritanina Antananarivo de rehefa maheno ianao hoe solombavam-bahoaka tahaka any ahoana no hoe postulant zany irojaka ofidina andimy zany olo zany de mampametra-panontaniana ihany ianao metra-panontaniana ihany ianao anatin'izany satria tena profil diamétralement opposé amin'ny tompoko la papasolo mihitsy ilay solombavam-bahoaka izay hoe de manao adisisika idirana am'izany pratika politika de tsika tenena ity fanatraiza zany ilay fomba mampanao politika eto amitsika de tsy maintsy apetraka ny arofanina ary zay ny resantsika maly fanira zafy manantany hoe manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena zany am'izao fotoana zao de tsy afa mialitsika fa tsy maintsy manao ny ady madio rehetra isan'izany ny fitondrana famakafakana tahaka an'izao anazavana ny saim-bahoaka mba hahafahana tena hoe mianao adisisika isiny ny arofanina manoloana ny fitondrana ny firenena zany am'izao fotoana zao izay rehetra jerena ohatrany hoe bon tout est permis misy naman'izay maly tena mbola tanora ary ataontsika hoe tsy olona eritreretinao hoe iresaka politika zany na hoe tena iresaka zatra lalina fa ozy izy rehefa tafahona tamin'ny tena zafady misy hoenika fa inona ozy ny fanazavana azonao omena hoe ny fitoriana rehetra napetraky ny candidat hafo izany ndre matosy tendrana soloneko de tsy nisy ny raisina fa ny fitoriana rehetra zay napetraky ny candidat ny rajoelona ndray ihany no no raisina dia nomena gain de cause izy satria vokatry le fitoriana dia nisy vaty no foanana de tena diso daholo tsy mitombona daholo ve zany ny an'ny hafa rehetra olona tena tsy napoziko ametraka an'izany fanontaniana zany no miresaka tamiko hoe inona ny fanazavana entina am'izany de ozy izy avy inona moa ny fanazavana entina am'izany tsy anjaratsika no mitsara ny fitsarana ny fitsarana ny nanao an'izany fa ny lecteur politika ny olo-pirenena kosa izay tsy azo sakanana tsy azo fehezina satria malalaka izy amin'ny hoe fomba fisaina tsy fahitany zava-misy de mazava be ny amin'ny hoe tsy araka ny tokony ho izy zany misy zavatra tsy milaminao de mitarika atsika foana ny am'le fanontaniana hoe ho avela itry fanahitraiza dia ho tonga hatrany amin'ny ahoana izany resaka rehetra izany de mandinika zany tsika am'izao fotoana zao ny fivoarany raharaha ato moa ny namana zany misy tena miazakazaka be zany manome karazana vaovao samihafa rehefa maheno anay manao ny famakafakany eto hoe azao ny zava-misy sy ny sisa de misy miresaka momba ny diany Dubai io fa raisitsika amin'ny fitandremana ihany le izy resaka orthodoxie financière moa ny resahany namana zany hoe ny farafahakeliny ane am'di tahaka ny reny dia misy fanamarinana daholo ny famoam-boly eo le olana mantsy fanira zafy manantany ilay fanamarinana sy ilay ataontsika hoe notion de redevabilité zany satria izay rehetra manana andraikitra zany de iverina fa tokony isy tamberina andraikitra tokony isy fanazavana omeny tokony isy vokatra azo avy amin'ny fampiasan'ny volam-panjakana no efa lasa miala tsy ho isan'ny kolotsaina raha politika ifampitondrana tsony eto amin'ny firenena ohatrany hoe tsy maninona tsony zany ny mpitondra na tsy redevable amin'ny vahoaka azy
fa rehefa ao ambony ao mitondra ny firenena manana ny fahefana ao ambony ao de zay ataony rehetrarehetra ao de ohatrany hoe afaka atao araka izay tiany anaovana azy de tsy misy tsony lay hoe contrôle démocratique, tsy misy tsony lay hoe redevabilité, tsy misy tsony lay hoe tena fifampitondrana sy lay hoe vahoaka tompon'ny fahefana zany de eo le manahirana atsika zany amin'ny maha-olo-pirenena amin'ny maha-tompo-tanyrazana hoe raha ny zava-misy am'izao fotoan'izao dia itrifana hatrany tamin'ny mandaty eo aloha be de be ny raha zay misy manontany ahoany reto de nanao vava mihitsy ny anteny mera-pirenena ary mba nisy solombavam-bahoaka ny joro tao anaoko enquête parlementaire momba ny reto fa tsy hita de mijoro ny solombavam-bahoaka momba ny hoe ty motion de censure maro anisa nanao soniana zany tafaresaka mihitsy aza moa mamparasasy fiarovana ny filoha-pirenena ny alalana gouvernement io fa tsy tafavoaka de ianao mihitsy zany eto amin'ny firenena misy tena olona tena matanjaka be zany manao zay tiny satria hoe ao anatina fahefana sy ny sisa de miatrahantsika n'zany fanontaniana zany fa maninona moa tsika no miresaka n'zany rehetrarehetra zany tsotra be le izy raha ohatra zany tsika ka miresaka hoe fitondrana firenena manaraka lalàna manana lalam-panorenana la lalam-panorenana le constitution moa tsy zay anarana mahamalagasy teny malagasy zay tena malaza azy io zany no lalàna fanorenana ny fanarahan-dalàna rehetra sy ny fitondrana ny firenena zany hoe ilay fifampitondrana amin'ny mahatany républicaine ny républicaine dia tsy aro filoha-pirenena daholo fa ilay olo-pirenena de mifidy zay le fifampitondrana izy mifidy iny mametraka olona hitondra de amin'iny ny endriky ny fitondrana ny firenena amin'ny maha-olo-pirenena azy ny manendry mpitondrana mifidy mpitondra anankiray iny lalam-panorenana iny zany maninona ny ordre social no mipetraka na ilay hoe filaminana amin'ny fiainana andavanandro ohatra fanajana ny code de la route zany hoe ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana ny fanajana ny lalàna amin'ny feny ohatra hoe fifampitondrana ara-piarahamonina misy lalàna amin'ny fian'izany ilay hoe ny ray aman-dreny no tompona andraikitra amin'ny zanaka raha mbola mineur de tahaka an'izao ny zara-didy sy ny andraikiny rehefa majeur de ohatra n'izao indray ny takin'ny lalàna aminy zay le hoe ordre social fa maninona no rehefa manao fandarana tahaka an'izao de tsy azonao atao no miantso ny malagasy ifankahala no miantso ny malagasy ifamono fa maninona zany tsy azonay atao ordre social daholo zany misy lalàna daholo mifian'zany de satria misy ny lalam-panorenana ifotoran'zany rehetrarehetra zany de ny taratra anajanan'io lalàna io anefa de ilay mpitondra izay hita amina fomba mampietsika ny amin'ny hoe io fa mitandrina manaja n'zany lalàna zany tsy mihoatra n'zany lalàna zany de manana an'izay sentiment zay de mifampijery ny rehetra de hatramin'ny olona mandeha eny an-dalana mahatsapany amin'ny hoe tsy azoko ataony manolana an'ity olona ity satria voararany lalàna zany tsy azoko ataony mangalatra zavatr'olona satria voararany lalàna zany satria hitantaratra amin'ny fitondrana an'le firenena fa dia tahaka an'izay ny fotom-pisainany rehetra hoe ny any ambony any tsy manolana lalàna ny any ambony any tsy mangalatra ny tsy azy fa rehefa mikorotana zany de hitantsika taratra ilay fiparitahan'le fikorotanana aty amin'ny fiarahamonina de misy indisy be dehibe zany ahitana taratra hoe tena misy faharavana de miazakazaka foany tsika manome tsinina amin'ny tena efa tena potika mihitsy ny fiarahamonina le olona ane zao manao an'izao hoe fa rehefa tena mandinika tsika izany zavatra resahana izany de mifamatotra amin'ny hoe ilay filaminan'ny fiarahamonina ity kay de tsy afa-misaraka amin'ny filamina ny fanajany mpitondra ny lalàna de misy zavatra samihafa zany tazana sy hita am'izao fotoana zao hoe anao ahoana izy ity zay ny resahantsika an'ireo raha samihafa tsy nisy toyany ireo pratika politika atao anatin'le vanim-potoana nyteteza mita savoam-boana tsy fatapatatra am'izao fotoana zao io amin'ny resaka hoe makaiza ny fahefana de aiza ny ara-dalàna aiza ny tsy ara-dalàna tsisy mamaly de le fifidianana sy ny sisa zay ny terena de tanteraka ihany tokoa le izy na de eo aza fandikan-dalàna samihafa de ohatra ny mety indray zany leve le fifidianana satria tanteraka le fifidianana nanambara azy hoe nisy zavatra tsy mandeha araka ny tokony izy am'le fifidianana de zay ve zany lasa lala masaka am'izao fotoana zao
de resantsika zany rehetrarehetra zany hoe raha ohatra zany ka mieritreritritsika izay asoan'ity fireneny tya de tsy maintsy mitodika amin'ny hery politika maro samihafa tsika telo mirahalavitra mirahalava manao famakafakana eto zany fanery razafa manatany tsy maintsy mitodika amin'ny malagasy rehetra zany tsika manao ny famakafakana eto hoe na inona zany zava-misy eto amin'ny firenena sy ny fivoarany vaovao dia tsy tokony adinontsika izany zava-mitranga rehetra zany ary anjarantsika mihitsy ny mampahatsiahy zany mba tsy ampirodana n'lay tsy hitombon'lay fahalovana izay mandrava an'lay ataotsika mihitsy hoe rafi-piarahamonina misy eto amin'ny firenena antony hitsanganiny atao hoe tranga sosialy mampatahotra mampivarahontsana samihafa ny fahasahina mamon'olona ny fomba feno abibina ny fahasahina fiheverana fa rehefa mamon'olona dia mety tsy ho tratra mety tsy faty manota satria ny tsy maty manota zany de ohatra ny hita amin'ny antanatokatry ny rafi-panjakana sy ny rafitra samihafa eto amin'ny firenena manahirana be zany fa izay le adiny no miresaka azy matetika kanefa de mifamatotra de mandeha ny adihevitra fa hoe dia hiditra amin'ny mandaha manaraka ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao de ahoana izy ty de miverinany am'le fanontaniantsika hoe hitrifana toy ny ahoana zany raha ireny ny zavanisy teto ohatrany hoe lasa ny akena de hitaritatsika ihany koa fa ny razafa manatany ny adihevitra any amin'ny hoe toy ny ahoana no fomba izay tsy maintsy irosoana ny farafaharatsiny zany ny farafahatsotsotra indrindra raha ho tsotsorintsika le izy mba isinny atao hoe fiovana amin'ny fomba fitantanana ny firenena isin'ny fitonina iverenana any amin'ny fifampianona sy ny fanitsinana zay iverintsika fa antony nampitotongana an'ilay fiarahamonina ara-politika fiarahamonina eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao satria zany zavatra raha mahita na inona ambara na inona lazaina mitotongana ary miaratsy foana le fiarahamonina misy atsika ny indisy ny jerena noe misy an'izany moa zany ny mpisatra raisabe izy ny firenena sambatra indrindra de mitodika any am'ireo pays nordiste reo tsika efa nirazafy manatany Suisse, Norvège, Danemark reo zany no manana ny indisina hoe bien-être tsara indrindra zany eo amin'ny fitondrana eo amin'ny fireneny de jerenao hoe inona daholo ny zavatra ara-tsosialy mitrangany ohatra ny ahoana le fiarahamonina mitrangany fa reo fireneny reo de mitana ny lohalarana amin'ny resaka redevabilité zany hoe ny mpitondra dia mahalala fa mpiasam-bahoaka dia manana fanazavana mila hoentina manoloana ny vahoaka satria ozytsika teo fa ny razafy manatany ary fidiramanandray be hoe matahotra an'le vahoaka entina de ministra mandeha mividy kafe de ny fanakalo le karatra misy le vola ampiasainy amin'ny asany mampiasa mpanjakana azy sy ny karatra manokana misy ny karamany ka lasa ile vidina kafe ndray no nalota am'le vola mpanjakana mivoaka le resaka ticket de caisse sy manam-pirofo an'izany démissionna le ministre adihevitra be zany de misy indisy ahitanao hoe efa zany satria misy contrôle misy tsy misy an'izany tsy maty manoty zany any am'ireny fireneny reny de tsy gagy ianao raha mahitany hoe fotom-pisaina natarafy ny mpiarabelona zany de sambatra le vahoaka satria samy manaja lalàna daholo ny rehetrarehetra mifampiankiny zany de mifamatotra de manoloana ny reny zavatra nitranga rehetra teto amin'ny fireneny reny zany to hoe nandresy ny fifidianana nandresy ilay fifidianana nitereko masaka to tanteraka ihany le izy de misy filoham-pirenena mivoaka am'izany midika ve zany fa filaminana sy fitonina ny toyiny midika ve zany fa fiatsaran'ny fari-piainana ny toyiny satria zany azo ampanginina ve sa niova tampoka andray ireo fipetra samihafa ny atrehana an'le fifidianana de hiteraka inony zany ho an'ny fiarahamonina ho atsika eto Madagasikara zany raha jereny zany de tsy mahagaga raha mivoaka ny taremarika amin'ny pratika politika sy fomba mampanao samihafa amin'ny resaka kolikoly resaka transparence ny resaka hanoanana eny moa za tsy te resaka ninto satria sady menatra mangidy amin'ny tena mieritreritra an'izany hoe tena ny olona zany ohatrany hoe tsy miresaka Madagasikara raha tsy amin'ny lafiny mihiba ve nefa zay le zavatra misy de io izy no tsy gagy ianao raha mandinika zany satria ilay atao hoe fanajana lalàna mihitsy le resaka redevabilité eto amin'ny firenena mihitsy zany no tsy mipetraka araka ny tokony izy de ady sy tolona atao zany satria ny fiainam-pirenena tsy mihemitra fa mandroso
efa zao ndray zany ny eo am-pelatanana de tsy afaka ny miravoravitana antsika fa tsy maintsy ataotsika ary tsy maintsy irosona de hoe ahoana no anytsina izay rehetra mbola azo ahintsy azo arenina eto amin'ity fireneny tya mba ahafahana mihirahira mpifaliana amin'ny refrain na ilay andin'ny famiarenana amin'ny hira-pirenena mba hiadana sofinaritra eto amin'ny tanindrazantsika isika malagasy fanira zafy manatany zay tokoa ny faniritsika iainkaja rahakoto manatsoa ary ao anatin'ny adevitra mila resahana isan'andranandro ny mpiaramonina amintsika izany satria mba tokony hatakatra zany ilay tena hoe fiovaovan'ny adevitra misy ara-politika ara-ekonomika ara-sosialy ny vaoaka malagasy fa tsy sanatran'izany akory de tena hoe very ao anatin'ilay fikaroana zay anina ho an'ny isan'andro zay arapaka zany na ihany ko am'le hoe mety ho sara-pianarany ankizy na sara-pitsabony fa mba tokony hahafantatra izy ny am'zay zavatra rehetra zay miodina eny anivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny maro aminareo no mandeha fa vaovao aty aminay sy ny sisa zany de tsy atao mahagaga moa zany ny amin'izay vaovao marobe avy any amintsika any ny hoe ireto misy karazan-tsary na misy hetsika etseroa mandeha any ambadika any fa ny tiana horesahana fotsiny nikajarakoto manatsoa de ny amin'ny hoe tsy mendrika ny hisitraka zavatra zay everina fa tsy maharitra ny vaoaka malagasy na hoe manampy maso fotsiny na ihany ko entina hamononafo ao anatina trangan-javatra zay tena hikaroana vahaolana ohatra amin'izany zavatra resahantsika de zao mandehabe ny adevitra amin'izao fotoana izao satria taoriana ny fifidianana zany inkatsa rehefa nangingina tsy de reherefiry mikasika ny delestasy dia nandehabe ny delestage ndray tatoato zany ary ny vakivavan'izany moa ny tompona ndraikitra ny amin'ny hoe nonony tsy fahampin'ny tosiky ny herinaratra zay mamokatra ny jiro ny anton'izany delestage zany ka misy ny fanaovana fampifandimbiasana zany am'ireo toerana maro samihafa zay ahafahana mandefa sy mampisitraka ny jiro ho an'ny isa-tokantrano de ao anatin'izany adevitra delestage zany nikajarakoto manatsoa no mirotsaka tampoka lay azavana ho anao lay jiro zay zarainy ny fitondram-panjakana de gaga ihanysika rehefa mahita am'ilay fanio-kevitra ny mpanohana ny filompinena ny aminy hoe de tonga de miasa avetrany izy de isitsika hoe le asa avetrany ange tsy afaka miasa avetrany raha tsy efa vita le fianianana satria zay ny nambarany lalam-pandroenana ary zay ny nambarantsika omaly hoe satria itsika fanjakana republikana misy rafitra mifanaraka an'izany misy lalàna mifanaraka an'izany ka raha misy lalàna mifanaraka amin'izany dia tsy maintsy manaraka an'izay gadony lalàna sy rindra ny lalàna zay avokoa ny zavatra atao rehetra fa tsisy zavatra mandehandeha ho azy tsara de tsara le mety ho fijoroana amin'ny hoe satria lany teo nivon'ny ACC de miasa avetrany fa tsy azo atao zany satria efa nametra-pialana le filoham-pirenena teo aloha ka tsisy lalàna mamerina azy am'le fahefana le proclamation provisoire ensenina lay officiel ny ACC de tsy azo lazaina avetrany fa efa tena tonga izy de mandray ny asany na misihezery ambotsyroatra izy na eny iavoloha tsy ohatran'izany la hoe état de droit tsy ohatran'izany la hoe fampanekena mba ho takatry ny be sy ny maro lay hoe fanjakana tan-dalàna fa tsy fampanekeny zany fa fanadroadrony zany ho an'ny be sy ny maro ho an'ny vahoaka lay tena fahafantara ny lalàna satria tao anatin'izay herinandro zay manko enikata zany de hoe tonga de ny asa avetrany le filoha de lasa ny Dobay azafady filoham-pirenena nametra-pialana io teo tsy mbola misy efehany goavambe amin'ny fiverenana amin'ny asany fampahafantarana vokatra fotsiny amin'ny fomba ofisialy nataon'ny ACC fa mifanatanterahana ny asa voatondro ny lalam-pandroenana de aorian'ny fianianany vita ny fianianana salorana amin'ny maribona am-pirenena izy ary de misy sony ataony amin'ny taratasy-panjakana ary de atrehan'ny mpitahiry ny fitomboka se-panjakana zany atrehan'ny lehibe maribona am-pirenena zany atrehan'ny mpikambana eo anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana zany indrindra ny filohan'ny ACC zay ny atao hoe fampanajana ny lalàna ka raha mbola tsy tonga tam'izay zany fa amin'ny fahenina ambin'ny folo ny volana desambra satria zany moa zany ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao
de ozytsika hoe mbola anaty ny fipetra teteza mita zay mbola tadiavintsika hoe aiza le fahefana any amin'ny gouvernement collégial sa any amin'ny filohan'ny antenymeran-doolona sa mbola any amin'le filohan'ny republika zay nametra-pelana tamin'ny volana septambra saingy mbola tsy nanao famindram-pahefana tamin'ny olona zay everina fa tokony ny nanao ny fahefana vonjimaika nantatana ny fahefana vonjimaika rehefa nametra-pelana ny filohan'ny republika any ane le zavatra e sanatry ny zany akory ny tantara tsangan'Rakototsolo Silvery tika hoe any ve le zavatra zany manko ny tantara tsangana na teatra sy hoe ilay fomena rana sy sesikodorony mamitiana fa tena raharam-pireneny ty e tsy aza atao akandasitra sy andrakandra n'izany ka hoe satria mazava be ny nambarany senisiny ny ACC za zao ny filohan'ny republika avy hatrany tsy miandry investiture tonga dia mibaikobaiko arak'izay tiany itiavana azy sy tonga dia makafana-pahan-kevitra dia adevitra be ny délestage amin'izao fotoana izao paf ndao zarao azavana ho anao jiro amin'ny carton fa iny ve le nandrasan'ny vahoaka malagasy iny ve le 400 mégawatt nikaja tamin'ny 2018 iny ve le eritreretina fa anana puissance électrique tena ngeza be mihitsy n'ilay Madagasikara hitovy amin'ny Afrique du Sud hitovy amin'ny Botswana sy ny sisa ohatrany tsy nieritreritra an'izany tsika hoe firy taona ty aoriana za moa tsy te hiteny an'le fomba fiteny hoe jirona inona le izy fa manahirana be ihany fa tsy mbola tena azo lazaina hoe tena iny le andrasan'le vahoaka malagasy ahoana ny ananan'le vahoaka malagasy tena jiro ahafahany miasa sy manodina an'le orinasa keliny ka tsy ho tapatapaka le petite sy moyenne entreprise zany resahantsika eo PMI PME de tena tsy tapatapaka zany ny poissonnerie tsy tapatapaka zany reo mpanao resaka ouvrage métallique ny coiffure sy ny sisa ny cyber reo restaurateur samy hafa zay mety mila zany fampiasana jiro zany any amin'ny restaurant zay ampiasainy amin'ny alalan'ireny frity amin'ny alalan'ireny fampiasaina nyreo fitaovan-dakozia samy hafa mandeha amin'ny herinaratra de tsy tokony ho tapatapaka any ange le adevitra e fa tsy hoe jiro tsiray sy roa zaraina kely amina efitrano anankiray tahaka n'le jiro anankiray natao tamin'ny fotoanandro le hoe branchement mora nefa mbola adevitra zany any amin'ny fokotanina lefa le izy nefa misy jirama de zao ndray zany le jiro ohatran'izao hitantsika amin'ny sary zao amin'ny baolitra de hatraminao viny ianao ry malagasy no ahatsapa fa zava-dehibe no ahazonao tena jiro maharitra zay tondra hazavana nisa tokantranonao fa tsy baolitra kely misy panneau solaire tsy fantatro na 10 na 15 watt iny na 6 watt raha ohatra ka afaka mizooma kely tsika Siratolo-Janahary de jerevy kely hoe 4 watt ty jiro ty 10-15 watt tsy fantatro avec 2-3 ampoules de gaga ihany tsika hoe malagasy eo efa tsy zany ingeny ny eritreretanao anao hoe efa électrification rurale efa tonga any ambanivohitra amin'ny jirony jirama efa tena misokatra tsara mihitsy ny fahazonana ny jiro rehetrarehetra andrenivohitra ambanivohitra fa zao zany tsika zany inkajarakotomanatsoa de le jiro vonjimaika jiro vonjimaika manko reny alamasake le mba sendra mba misy hazavana kely le tokantrano de mifakaiza na de hoe efa amin'ny endriny moderna ary zany satria charge amin'ny masoandro sy misy batterie kely iny fa mifakaiza moa zany amin'ny fahazona amin'le jirony labozia vita avy amin'ny japora sy le jiro kapoka amin'ny pétrole le hazo misy mesy kely zany sendra misy hazavana kely fotsiny tazana fa tsy iny le tena nandrasana zay le tenentsika foana hoe azavarina amina zavatra kely mandalo fa ahoana ny ahafahanao migioka n'le tena hoe zavatra maharitra ka misy mpanan-karena eto misy olona manam-bola eto misy olona manan-katao eto mampiasa jiro ny jirama tsara mahatafiditra compteur misy ny sasany mampiasa divisionnaire de mba ahoana mba azonao an'izany ry malagasy hoe za koa amin'ity tokantrano keliko ty mba mendrika ny ampiasa compteur mba mendrika ny mba hanana jiro maharitra ka afaka rehatra io mandra-parain'ny andro raha ohatra ka zay ny filana tadiaviko anatin'ny tokantranoko na mba te ampiasa ferare passé ako na mba te ampiasa micro-onde na laforo de mba apetrako zay mba ampiasaiko zay
pourquoi pas maninona tsy anao afaka mandinika an'izany fa maninona ny hoe iandro zarana an'le jiro kelikita zany zavatra zany zavatra manahirana am'le hoe indraindray le manipulation de masse zany a tena tafiditra lalina loatra de zay ny antom-pisitsika to amin'ny angaretana mba vahoaka andinika tsara ataka davitra amin'ny hoaviny zay mba faniritsika am'le vahoaka malagasy nikajarakoto manatsoa fa tsy vahoaka zany zay tena hoe azo ampandrina drisa amina karazany zavatra tatakiny hoe haitratrana sendranandalo kely fotsiny de very ny adevitra satria ohatra mahita jiro kely eny androva very ny adevitra satria ohatra avy ny krismasy dia misy jiro eny akaikina tanina reny eny de misy sarina omby kely any de misy sarina adraatra kely de ohatra misy karazana chapiteau kely de afaka makasary eo de very ny adevitra hoe mantra sinoana tsy mihinan-kanina ary tsy mananasa le vahoaka malagasy satria misy jiro mamirapiratra kely malagasy eo tsy zany ianao ohatra ny olona rehetra ny everina fa samy manana ny feo fieritreretany ny olombelona ary zany ny everina ho amin'ny malagasy de tokony atakatra tsara ny amin'ny hoe ity zavatra zaraina amiko ty ve mendrika ho ahy sa zavatra mihoatra lavitra an'izao ny everiko fa mendrika ho ahy ohatra raha omena 300 000 ariary a 1 500 000 francs mety ongezy zany eo anatin'ny vamotaona fahaserana fa zao mendrika ho avy e zany raha par rapport ny arenako ato anatin'ity fireneny ity ny arenanay ato amin'ity Madagasikara ty ary raha ohatra ka misy misitraka vola miopampanany zay solo-tenako hitatana fanjakana tamin'ny alalan'ny fifidianana mivatana nahakolaka de za kosa mba manahoana mety ampiko ve le 300 000 ariary so de mba tokony mihoatra lavitra am'zany ny vola tokony mba ho voarayako ahoana ny fomba azoko an'izany zany ny everina fa tokony hifampitaizan'ny fiarahamonina amin'ny fotoana zao ary zany fotom-pisainan'izany nikajarakoto manatsoa sy Ratolo Janary ary Fidy Ramanandray be no mahatonga antsika foana hoe tena tsy manantsoa tsika natsahatra ny fandarana raha mbola misy ny tsirariny raha mbola misy ny endrika fanapakana vahoaka ary everitsika fa fantsahan-dalàna eto amin'ity fireneny ity de ozy ny sasany reto zany de hivovoa anatin'ny 5 taona reto zany le tsy mety reraka isan'andro tsy mampaninina e raha mba zay ny aporo ho amin'ity tanindrazany ity ka ahafahana manova raha fisainan'ny olo-pirenena sy izay afaka mandray ny afatra so manko no fomba fijeriko matetika enkajy rehefa misy zavatra mitranga ndraindray rehefa mahita sy manao fanadihadina ny rafi-piarahamonina sy ny rafi-pisaina ny fiarahamonina eny am'izay toerana aliantsika eny de ndraindray alapanay eritreritra enkajany amin'ny hoe aleo lavitra manao lalana 10 kilometatra toy izay manova toe-tsain'olona ray potika atao anatiny 5 taona de rehefa mahita sy mandinika an'izany ny tena satria tatahaka an'izany fomba fijeriny tena ny zava-misy mora kokoa manao fotodrafitrasa na lavitra aza toy izay manova ny toe-tsain'olona efa nisombaina atao anatiny 5 taona nozarina angataka nozarina homena fanomezana nozarina handray fanampiana fa tsy homena fitaovana sy fahafahana hikaroka asiasa lay malagasy mpiray tandrazana amintsika de rehefa mandinika an'izany tsika de io sika hoe ndao are marina fa sarotra ny lalana fa tsy mahasakana antsika akory zany ijoro sy hiteny mba hapitan'ny afatra sitran'ny ahay ho niran'le mpanakanto zay mba misy afaka mandray de ny individu miteraka fitambaran-javatra be ny élément no mivondrona ho ensemble zany hoe lay zavatra kely mandeha tsiraidray no miteraka fitambarana rehefa aveo ny matematika manko zany fa tsy ensemble vida akory ny tadiavitsika fa tena feno ny tadiavitsika mba hahafahana zany mamolavola sy mamerina indray le rafi-pisainana malagasy ho tena nikariko nanao famokarana nanao fikaroana ary nanao fihazonana zay tsara fa tsy namodika izay vitan'ny hafa zay manko manahirana am'izao fotoana zao ny famotehana zay vitany teo aloha de lasa voateritsika zany zao am'izao fotoana zao manarina lavitra be de manahirana tena manahirana fa izy ty moa zany re olona tsy afenina amintsika fa tena asa be ny ity tsy fititehiteny fotsiny ry fanirisenikadra sy ary fidy sirsi de hoe ndao fa raikitra fa misy mifandarana de mba miseho de hitan'ny olontsika tsia raha fisaorana sy ny fakasitrahana azo eny amin'ny lalana eny mahafinaritra avokoa zany eto zao de anovako kopakopa tanina bandy akama etsy ambody ady etsy itsoa sy ry zalaho anatin'le lavazy mahafinaritra ao
ny ona tamy tena tamy maraina de anisan'ny mpakafy mpanaraka monina eny Ambatolampy Ambobao eny kokoa anareo sy ny fianakaviana ray manontolo zany antitsika resana am'zany ampy atsika ny fiainana iainantsika any am'izay fiarahamonina nitaizainantsika sy zay mety ho asa kely nomen'Andriamanitra atsika enikasa fa ahoana le piraitan-drazana sy lay taranaka ao arina raha ohatra ka tsisy anitsy ny ataon'ny fitondram-panjakana mba ahazon'le taranaka tombony ho an'ny hoaviny sy ahazon'le taranaka zany migoka zay tokony ho anjarany eto amin'ity Madagasikara ty de miasa zay tompoko mamano arak'izay vitanay zay mety tsy mahafapo tsy mahafinaritra le izy fa zao mino sika sy manantena fandray androany mba ho tsarony taranaka any arina amin'ny hoe efa nisy ny teny ane ary efa nisy ny sahirana ane nanitsy ary nametraka ho zava-dehibe zany fitiavana ny tanindrazana zany de mba voaray miafo zany mba ho anisany tsika tsy miteny so raha atao anaty ginesy akory le faharetana manao fandaharany tsy ohatran'izany tadiavitsika fa hozy tsika hoe mba ho tsarony ny taranaka any arina ny ajo tolona atao satria anisany zany zao fijoroantsika zao de raha mitantara zany tsika amaranako ny fanadidina enkajy anatin'ity fanio-kevitry ty satria nisy nantamo zany teo tamin'ny resaka nyresantsika teo amin'ny fanendrena ny lehibe amin'ny maribonina-pirenena misy nametraka fanamarena taty amiko le izy hoe fa ahoana tokoa moa zany ry faniry ny fomba fahafahana manendry olona tahaka ireny ary fahafahana mametraka olona tahaka ireny sy ny asa miandry azy de efa nyresantsika teo le izy fanaovantsika fanamarena fotsiny tamin'ny 9 fatatsika tsara ny zavatra nitranga tamin'ny coup d'état na fanonganam-panjakana 9 fa tampoka tena pialatana mibe ny tanàna Antananarivo le fanjakana satria ny ACC nampanaiky azy rehefa ndeha ataotsika ao anaty farango sosina namindra ny fahefana nomeny ny filoha teo aloha tany amin'izy ireo miaramila zany vokatry ny adevitra tery amin'ny toby miaramila teny Kapisata na tonga an'izany rehetrarehetra zany de nataony investiture de nisy fanendrena lehibe ana maribona-pirenena tampoka tamin'izany fotoana zany de nanasalotra ny maribona-pirenena ho an'Andriamatoa Andrinirena Rajoelina taona 9 hitatsika amin'ny sary rehefa avy eo Andriamatoa Ralitera Etienne sary ty satria hafa ny lehibe amin'ny maribona-pirenena tamin'izany fotoana zany fa zao rehefa nitranga ny raharaha 9 de nisy fanendrena tampoka de tahaka zany ihany koa taty amin'ny taona 7 fatatsika tsara moa ny zava-misy zany mbola tsisy ny investiture tsisy ny ninona moa zany de fa adevitra be tamin'izany ary nyresahany nikaja teo de Ramatoa Madeleine na Ramaolo Miaso no nampisalotra azy le maribona-pirenena de zao ndray zany hiditra investiture vaovao zany isaky misy investiture vaovao zany de misy lehibe ana maribona-pirenena miova zany mampisalotra an'ilay filohan'ny repoblika an'ilay maribonahitra zay salorany de zao zany tsika de Andriamatoa Marcel Ranjeva ndray zany no nitendreny ho lehibe amin'ny maribona-pirenena hampisalotra azy maribonahitra zay tokony isalorany amin'ny mahafilohan'ny repoblika azy izy zany nanendry filakevitry minisitra no ahafahana mandray an'izany fanapahan-kevitra any adevitra inona ny tany ambadika rehetra tany na tonga an'izany resaka resantsika zany samy mitsakotsako samy mamantatra tsika zay koa de mba mezaky ny amantatra hoe adevitra inona daholo no nahatonga an'izany ary inona ny nahatonga an'le tamin'ny heritaona ozy ny filohan'ny ACC tamin'izany fotoana androany tsy tamin'ny heritaona moa zany fa tamin'ny 7 tamin'iny 7 janoary iny nikajarakoto manatsoa cérémonie républicaine tya fa tsy misy messe zany hoe tsy misy fitaom-pivavahana ary tsy misy fampiasana baiboly amin'ny investiture n'le filohan'ny repoblika de kakany rehetra fa naninona ny nampiasaina hatramin'izay ny fianianana amin'ny baiboly ary nisy fitaom-pivavahana fa maninona tsy natao tsony zany tamin'ny 7 de anjarany rehetra mandinika sy manakotsako mitsakotsako fa tsy hoe manakotsako mianatsindrina ataoko amin'ny fahadisoana eo amin'le fomba fiteny de ty zany tsika iandry koa enkajy hijanona ho cérémonie républicaine tony tamin'ny 7 ve le investiture amin'ity
zay mazava zany tsy misy zany mes fitaopovavahana sy ny fampiasana baiboly de anjaratsika ho amin'ny mandinika sy mieritreritra hoe de makaizy anao ry fireneko makaizy anao ry malagasy ry madagasikara tanindrazako inona no anton-javatra mahatonga an'izao rehetrarehetra zao de mitondra fanadihadiana sy mampafantatra ny zotra ny tantara ihany ny ataontsika fa zao sika koa de misarika ny olom-pirenena mba hanao fanadihadiana sy fandalinana enikajarakoto manatsoa satria everitsika ho rariny sy hitsiny zany mba samy mba mikaroka ny fahazon'ny tantara sy ny zava-misy fa raha itsika no hiteny an'izany de mety manahirana be ny any ny aminy hoe ao anatin'ny vampotona ohatran'izao izany manendry izany manaisitra ary naninony zany adevitra zany teraka tany ambadika tany ny aminy hoe tena esory ary manendre grand chancelier vaovao maninony zany no tonga mety misy firenena ve zany any ambadika any mety misy fangatahan'olona manokana ve na mety noho ny anton-javatra tsy fantatra ve na noho ny fomba fifampitondrana ve de mba manaova fanadihadiana anjaratsika mandinika an'izay fa zao ny any rinany no hanamarina ny adevitra zay hoetitsika ao anatin' zavampotona zao enikajy rakoto manatsoa teboka maromaro mafinaritra ala nitondran'ny faniriny famakafakany teo mbola tsy mialako faniro faheto any namana teknisianna melony dirako am'izay teboka maromaro zay raha matofaniry soherinay ve efa miantso atsika ao ambadika ao de mba jerena kely zay a dia taitairina kely izy siratolo janary ao anatin'izay am'ray moa izy ny namana siratolo janary de ho alamitsika soarindratsika eo zany fanira zafa manatany misy fanamariana iverenako kely le resaka jiro teo misy sarina lefako any siratolo janary a ny filaharan'ireo firenena zay mamokatra petrôle zany ty Afrika tsy kisendasendra izy ty le sary pétrole brut izy zany a de mireo zany hoe maneran-tany Europe Amerika Asie de sélectionnena zany le hoe Afrika de ohatran'izao zany ny filaharany io zany misy an'le hoe barika par jour zany baril par jour zany le unité io zany a de tahaka an'izao zany ny filaharany le izy maninona no aseho atsika izy ty aseho atsika izy ty satria zao tena ny firenena afrikanina fananiko ny tsy nandray andry zareo aziatika na zareo européanna na zareo any Amerika zay manana velara-tany dadasika be ohatra hoe ny any Azia ohatra de Russie zany ny firenena goava indrindra ho hito fuseau horaire manana solika goavambe zany ary raha mitantara de efa ela no nandroso ny Europa ihany koa ohatran'izany zareo Amerikanina fa zareo afrikanina iny jerentsika iny namana teknisianina mba tsy esorina le sary ay ngezangeza kely mba de mba ho jerena pétrole brut ny politika mpanjakana momba ny resaka angovony tiatsika atongavana any am'reto fireneny reto Nigeria, Libye, Angola, Algérie, Egypte, République du Congo, Brazzaville, Gabon de tahaka an'izao tsy maninona le sary large teo ahitana an'izy rehetra reo zany production na baril isan'andro any am'reto fireneny reto dia tsy misy mpitondra miroso amin'ny fizarazarana jiro isan-tokantrano aty Afrika eo fa ny ataon'ny mpitondra fanjakana ary anjara asany mpitondra fanjakana fa ny razafy manatany de ny mametraka ny politika mpanjakana mametraka asa mankadiry ampiakarana ny tanjaka raha-mpampikarana angovo eo amin'ny fireneny politika mpanjakana momba ny angovo le resaka faniry fa tsy asa nampanao asa soa na asa na fikambanana any am-piangonana mialatsiny a fa ny fikambanana any am-piangonana no mizarazara labzy sy jiro sy ny sisa sy ny sisa ary fikambanana mpanao asa soa na azo famatsim-bola avy any amin'ny fiangonana mpiara-mombonatoka no mizarazara jiro isan-tokantrano zany fa tsy anjarana asana filoham-pireneny zany tsy anjara asana fitondram-panjakany zany ary raha ohatra ary ka ho hitaritsika ozy faniry razafy manatany tsy mbola anjara asana toko zany fa mbola ampidiniko ambanimbany tsy mbola anjara asana be ny tanàna akory ary zany satria politika no ataon'ireny olona reny mametraka drafitra ho any amin'ny fampandrosoana mijery ny tombontsoa iombonana no ataon'ireny olona reny
amin'ny fahefana nomena azy fa zao hitantsika amin'ny sary zao no anjara asany mpitondra mampiakatra ny fireneny mba ho amin'ny toeran'ny firenena matanjaka amin'ny lafiny angovo de petrôly ty resahantsika ity satria ny elektricité zany a raha ho an'ny aty Afrika na manana velaran-tany midadasika afaka atrandrahana amin'ny herin'ny masoandro aza i Afrika na manana velaran-tany climat samihafa manome vahana ny rivotra azo trandrahana amin'ny alalan'ny éolienne aza ny firenena maro aty Afrika dia maro no mifototra amin'izay atao hoe mbola fitrandrahana ny énergie fossile aloha zany amin'izao fotoana zao dia ao no manondrana ao no mampiasa izany fa rehefa mipetraka le politika energetika mazava tahaka an'izao de miakatra ny farim-piainan'ny olona dia manana fahefa-mividy izy manjifa ary manana ambiampy le firenena de tahaka an'izao zany izy Madagasikara de tsy hita trasy Madagasikara satria raha jerentsika eo ihany jerentsika mihitsy le izy fa ny tilisitry ty aloha zany a zay navoakany ao amin'ny trade-in économique zany a miresaka ny famokarana petrôly leto a de tsy ahitana taratra an'izany inona no tiantsika lazainy nefitsika manana petrôly miboiboka mihitsy tsika ka efa disponible nahita ny sariny zany tsika na mbola tsy nahita maso aza satria toerana maromaro moa zany atao amintsika no misy an'izany misy atevitra samihafa azo apetraka fa ny tena tiantsika ambara de hoe misy firenena afrikanina afaka nametraka politika mpanjakana momba ny resaka angovo tena mahery vaika sy misongadina zany a amin'izao fotoana zao azotsika alana amin'izay le sary de averintsika le sary le navoakany faniry teo ilay jiro kely zay zarazaraina zany tsika zany nametraka fanontaniana na mana teknicien na mana fanira zafy manantany hoe de toy ny ahoana ny zavatra itoy eto amin'ity firenentsika ty fa rehefa jerena zany fanira zafy manantany de zao le zavatra itoy eto amin'ity firenentsika ty ianareo vahoaka malagasy dia omena ihany zao de zao itoy ihany koa mba tsy aty amin'ny lafiny mpitondra rery ny resantsika fany amin'ny vahoaka ilay fiobin'ny vahoaka satria nahazo zavatra kely tahaka an'izao tena kely ny ray bortiny tsy mendrika azy tsazany vahoaka malagasy ny fanomezana tahaka an'izao raha oharina amin'ny anjara ndraiky sa tokony hosany le fitondram-panjakana fa nirazafy manantany tsika tsy miteny hoe tsy ilaina iny na tsika tsy miteny hoe ny vahoaka malagasy de tsy mila zany azavana azo avy amin'ny mpanao solaire zany tsia ho an'ny andro apitso rafaka apitso ato anatin'ny telo volana tokolo de ilaina iny ary tsy mampaninona ny mahazo an'izany na ozy ary tsika hoe fikambanana tsotra ny tokony izaran'izao mety politika ny ministèran'ny mponina zao tsy maninona hoe iza ny tokantrano tena vulnérable ary de ho zaraina an'izao aloha provisoirement fa zara asan'le fitondram-panjakana tsy zao fa hoe toy ny ahoana no ahafahana zany a tena mampiodina ny toe-karena eto amin'ny firenena de tsy afa-misaraka amin'ny famokarana angovo zany ka raha hazavana isa-tokantrano resahana fa nirazafy manantany siratolo janary ary fidira manandray be dia tsy maintsy sika zany mandinika sy mijery ny politika mpanjakana momba ny resaka famokarana angovo de zay le nyresaha faniry teo hoe tsarona angely hoe 400 mégawatt eo anatin'ny 5 taona ty moa zany efa hoe iampy 5 taona manaraka indray de reny nefa no isantarana azy tsy ho resahako lalina sy lavitra le hoe efa manomboka miasa sahady zay le nyresahantsika teo faniry hoe tena ohatrany eo nary le pratika politika ifandovany eto e le lala masaka fampitondrana eto fa ny mampalahelo ary nitondrako an'izay fanamariana zay dia ilay hoe tena tsy ova mihitsy zany ny pratika politika eto amin'ity firenena ity de tsarona ny tamin'ny androny repoblika faharoa zay nahavitana sy nanaovan'ny fitondram-panjakana ny akamaroan'ireo fotodrafitrasa goavana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao zay mbola mipetraka amin'izao fotoana zao andekaleka ny université rehetra eto Madagasikara ny lalam-pirenena maro samihafa repoblika voalohany sy repoblika faharoa nanaovana ny akamaroana izy reny de tsarona ny lara-pahamehana napetraka tamin'ny repoblika fahatelo teo amin'ny lafiny ara-toe-karena ny fanamboarana ny lalana sy ny sisa de tsarona ny tamin'ny repoblika fahaefatra farany ny mandat voalohany tamin'ity repoblika fahaefatra ity sy ny azakazaka tany amin'ny fizaraham-bary na tolotolotra madinidinika na ny zavatra moramora madinidinika fa hoe ndao amboary ny be voay ndao ambary ny bois mangoky ndao velomina ny dabara tatatra samihafa ahafahana mivelona amin'ny velara-tany dabara any mena be zany dabara zany faritry mena be mitany amin'ny
faritra loatra mangory sy ny sisa satria ireny fotodrafitrasa ireny no tsy azo ny olotsotra atao tsy vita ny tamfa fa ilaina n'lay herim-panjakana amboarina ny barazy amboarina ny reny le PC samy hafa PDB ny natao tam'izany fotoana zany mbola tsy hely zany samy matsiaro zany rehetrarehetra zay le andrasana ny fitondram-panjakana de 2018 efa niakatra ny famokarambary tamin'ny faritry be voice manodidiny lakandrano anarivony kilometatra ny napetraka fitondrana rajonary mampiana natitsika tantara zany efa niakatra ny famokarambary tamin'ny fotoanandro filora marikara-valomanana natitsika na tsy titsika tantara zany tsarona ny fifaninanana eo amin'ny samy-mpamboly ny akarany tantsaha teny iavoloa tam'izany fotoana zany fa ty tsy azo adino eny ty niezaka nataony Andriamatoa ajo andreny anarively tao amin'ny aménagement du territoire tamin'ny fahazona sy fanamorana ny fanatonany amin'ny alalan'ny bify sy ny resaka karatany sy ny resaka fahazona zany reo taratasy tany satria ve manko manamora inikajarakoto manatsoa ny filany vaoka zay le resaka le tsarotsika tsara teo amin'ny domaine sy ny topolo hoe ndao ty io avadika ho digitalisation ho atao numérique mba ho fantatry ny reta zany ge mba misy ezaka siasa zany maharitra ho an'ny taranaka ny tadiavina fa tsy hoe ity roetsy ity teloetsy de ty misy jiro kely de ty misy jiro kely de ty misy vary kely sindramandalo de na tiana na tsy tiana fa ny razafy manantany misy olona marary be ny sainy mahainao tsika miresaka an'izany ny antony de zao tena misy zany eto amin'ity firenetsika ity zay le nambaranao teo hoe manahirana kokoa ny manarina ny toe-tsaina potika atao anatin'ny 5 taona noho ny hoe manarina fotodrafitrasa lalana arivo kilometatra raha alo lavitra manao lavitra manao an'le arivo kilometatra fa tsy azo sika atao no miraviravitana manazava ny saim-bahoaka manoloana ny zava-misy satria de zao zay matsy le pratika politika resahantsika na miresaka hoe fanomezan-kasina sy fanomezan-danja ny vahoaka io ary toerana ohatrany eo na rivoaka malagasy no mendrika isy anareo na ny miresaka hoe fananana n'lay etika et déontologie amin'ny fomba fanaovana politika tsy fantatry moa zany hoe approprié ve le terme any amin'ny fanaovana politika eto amintsika fa amin'ny asantsika aloha amin'ny asa fanaovan-gazety de tsy maintsy apetraka zany de tena tsy maintsy anjaratsika ny mametraka ny rehetra eo amin'ny toerana tokony isy azy ary mampafantatra zay zavatra tokony mitranga de averintsika foana ny amin'ny hoe raha ny azakazaka any amin'ny fanamorana ny fananatany ny fitondrana tamina ministra ny Andriamatoa ajo andreny anarively ohatra raha miazakazaka any amin'ny resaka famokarana ny fitondrana teo aloha samy hafa ny fandimy teto ny filoam-pirenena fandimy teto moa dia Marc Ravalomanana Hery Rajaonarimampianina Albert Zafy amiral Didier Ratsiraka samy nanana ny lesoka sy ny sisa fa ny zava-misy de hoe samy tsy nanadiny reo fitondrana ny fandimby reo ny hoe ny anjara asany fitondram-panjakana angeka ireo asa mankadiry tsy ho vitan'ny tantsaha saingy ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena de ny masony zany ny farafahakeliny tokony atao ary eo ny manahirana tam'le mandat farany teo zay tapitra amin'ny 9 janoary moa zany fa tapitra meloa le izy amin'ny 9 Desambra zao satria amin'io zany filo andrajoelona indray no anao fianianana na ny farafahakeliny tokony ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fikojakojana ny lalana azany hoe tetiny rahantsika na lalana hita fa ny razafy manantany hoe tsy nandeha araka ny tokony ho izy zany zavatra zany de tena mipetraka amin'ny tantara farafahakeliny zany asa andavanandro ny fitondram-panjakana ny hoe mikojakoja ny lalana satria ny olo-pirenena rehefa mividy lasantsy mitaditra entana mividy gasoil de efa mandoha vola ikojakojana ny lalana fa tsy nandeha araka ny tokony ho izy ohatran'izany io fahako efa misy vola amin'ilay sarany jirama alohatsika de makany amin'la resaka tatatra fanadiovana tatatra sy farafahakeliny zany asa-panjakana amin'ny andavanandro aiza nefa le izy tsy mandeha araka ny tokony ho izy raha ho jerentsika ny pitsopitsony amin'ny hoe resaka fampandehanana ny commune na any ambavy misy kitapom-bola efa natokana tam'izany sy ny sisa lasa sélectif moa le izy taty arina nisy azy ny commune tsy nomena be ny tanàna hatramin'ny farany tao anatin'ny mandat commune mankadiry tahaka ny Moramanga ohatra fa be deabe ny any ambanivohitra any PDS sy tonga tany ny fampandrosoana sy ny sisa etsika hitenenany zany ny amin'ny hoe tena ilay asa tokony heverina fa tokony ho atao tsy vita araka ny tokony izy fa de itoy zany ny tapitapo maso madinidinika amin'ity mandat manaraka ity itoy zany ny fametrahana ny vahoaka malagasy hoe nareo de olona mionina am'izay omena anareo fa tsy mahalala ny tokony zo
na ny hadiry ny tombontsoa tokony hiafahanareo tokony ho zakainareo manana de zany le zavatra tsy azotsika ekena amin'ny maha-olom-pirenena amin'ny mampanao gazety miady mafitsika mba hahatonga ny mpitondra rehetra ifandimby ato amin'ity firenena ity ametraka ny vahoaka malagasy ololo avy ny atapony loha ka afantaranao zao ny tokony ataoko anreto vahoaka reto tsy fidiny ene ny mitaky ny mitaty ny vokatry ny fitotongana ny kalitao ny fanabeazana eto Madagasikara zao fotoana satria na tiana na tsy tiana tsy manome tsiny ny olom-pirenena tsika raha tsy mahatakatra izy ny adiry ny tombontsoa tokony ho azy manoloana le raharam-pirenena na ho tokony ho sitrahana maimaim-pona mahamaim-pona na tokony atao hoe ampahany ihany ny vola tokony ho alohany fanabeazana fitsaboana tena sy ny sisa tsy manome tsiny ny olom-pirenena fa ositsika hoe fahampite vokatry ny fanampitehana ny kalitaon'ny fanabeazana nandritra ny fotoana maharitra zany na hoe vokatry ilay tsy fiakaran'le kalitaon'ny fanabeazana amin'ny toerana tokony isy azy de tsy manana olom-pirenena itsontsika ve afaka tena mijery lavitra sy tsy manome tsinitsika sanatria fa misy réalité na zava-misy tsy maintsy resahana mahitsy aho ozy izy nisy atoko politika zay nylaza hoe tsy lahatra akory ny fahantrana tam'izany Kradilov raha tsy diso ahitsio raha ohatra ka diso fa nirazafy manantany tam'izany fotoana zany fa nisy mpanao politika anankiray koa rehefa tafaresaka tamin'ny tena nresaka amin'ny hoe tsy voatery ahantraratsaina rehefa mahatrara-batana de nisy mpanao politika anankiray tam'izany mifanohatra hevitra ao anaty débat zany tadidiko tsara tam'izany mbola tompona andraikitra tetony Nicole TV FM nanao ny fandaharana mikolo hevitra tam'izany tamin'ny plateau tatsy ambadika tatsy nisy nyzany ady hevitra ny rehefa mahatrara-tsaina de tsy maintsy mahatra automatika zany mahatrara-batana na mahatrara-batana ary tsy voatery ahantra ny saina de tsika zany misitona ny olom-pirenena am'izany fotoana zany mba tena anao ny fandanjalanjana samihafa satria ohatrany hoe misy situation zany misy ny vahoaka malagasy lasa araroty ny mpanao politika ary tia ny mpanao politika ho hitarina ho lasa fomba mampanao de averitsika ny tokony ho izy ny tokony ho izy zany vahoaka malagasy zany raha ny areny eto am-pelantanana latsa ho azy ny hoe ndao ianao mena vary tsotsotra latsa ho azy ny hoe ndao ianao menamena jirojiro kely latsa ho azy ny any hoe dia ndao zarina zao zavatra moramora rehetrarehetra zao fa raha ny tokony ho izy zany vahoaka malagasy zany raha tsara tatana le firenena miandroka tena fiadanana sy filaminana zany eto amin'ny firenena de eo moa Siratolo-Janahary manao fanamarena hoe nareny zavatra ny zarazarainy reny raha be deabe ny tsy nahazo ka za tsy te hiresaka le hoe nahazo tsy nahazo tsony satria ny antony de tsotra na olona folo aza no zaraina ny reny rehefa jerena ny tokony fomba hitantanana Madagasikara misy endrika fanambanina kolaka ihany zany de manahirana be mieritreritra azy satria tsika de mieritreritra fa ty voaka malagasy ty de mananjo ianoka ny kalitao-piainana tsara manoloana ny arembe anana ny Madagasikara politika mpanjakana daholo nefa ny heran'zany politika mpanjakana daholo nefa ny fototra zany tsy misy fahagagany zany fa nirazafy manantany ary marina ny zavatra tahaka an'izany atsiarovako ny fomba fiteny mpitondra teo alohany amin'ny hoe mila atao namana ny fotoana mila atao namana tokoa ny fotoana nisy firenena tena misy espasina folo 5 taona vao tena nitraka atao hoana fa tsy afa miala am'izany tsika raha tena hampandroso fa ny tao anatin'ny 5 taona farany jery tsika mijery lehilahy ara-pahamehana ny faritana sy ny azaka zany tsika tena mandehany am'le hoe tena fampandrosoana sy le fototry le fampandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo ve rehefa nahitatsika ny amin'ny hoe natao lahara-pahamehana lavitra noho ny fampitomboana ny famokarambary ny fanaovana teleferika natao lahara-pahamehana lavitra manoloana ny tokony ho famoronana asa teto amin'ny firenena ny ataotsika hoe zavatra mamirapiratra fandokona tranompanjakana sy ny sisa dia borao etsy borao ero sy ny sisa tsy ho resahantsika intsony ny fomba hitondrana ny resaka volam-panjakana ny resaka mangarahara sy ny sisa de ozytsika hoe manahirana ny zavatra rapitso sy raha afaka pitso zany eto amin'ny firenetsika eto raha ny zava-misy am'izao fotoana zao nyjerena de tena mametraka tsika zany ho ivon'ny adevitra eto amin'ny firenena zay moa zany le hoe sotomina foana tsika izahay mampanao gazety de tsy mahavita manovana inona na ina eto amin'ny firenena afa-tsy ny manazava sy mitondra ny olom-pirenena amin'ny atao hoe saha na ady hevitra samihafa
hoe bataina zany anareo olo-pirenena dia apetraka amina sahana ady-hevitra iverina fa mendrika anareo eto amin'ity saha ity tsika no miady-hevitra momba ny fiainam-pirenena dia samy mitady ny anjara toerany tsirairay ao anatin'izay dia zay ny ezaka ataontsika fa ny Razafy Manantany amin'izao fotoan'izao rehefa miresaka tsika ny hoe toy ny ahoana ny tantara nisy teto Madagasikara amin'ny fandaminana ny lafiny ara-politika mba ahitana fitoniana dia ohatrany ahoana ny toetra no tafinin'ireo mpitondra no heverina ho manam-pahaizana be kanefa nametraka ho larana ambony ny fandaminana ara-politika sy ny fifanomezam-boninahitra samy malagasy dia nametraka rafitra samihafa mba hahatonga ny rehetra ahatsapa-tena fa tsy voailika iainantsika teto ny tantarain'ny faniry Razafy Manantany resahany Alfred Manandray be teo zany dia resantsika ihany koa no hoe toy ny ahoana ilay vahoaka malagasy afaka hitondra n'ilay firenena any fampandrosoana dia tsika zany efa manova langage tsika io hofaitsika ilay fomba mampitenenana satria ny malagasy dia notezaina nandritra fotoana naharitra iresaka tsangan'olona fa eto tsika dia misintana any amin'ny hoe tsy misy olona anankiray afaka milaza fa Messi anavitra ny Madagasikara ratsy ilay malagasy mihitsy no mampiodina n'ilay toe-karem-pirenena ahoana nefa ny atongavana amin'izay hoe ny olo-pirenena afaka mampiodina ny toe-karen'ny firenena izay tsy maintsy misy politika mazava ao ary mpitondra izay tsy miandro ho indraindraina tsy mametra tena otom-poina na mihevy tena ho zanahary tapany no afaka mametraka zany politika mpanjakana ahatonga ny vahoaka malagasy andray anjara fampandroana firenena zany mandinika tsika ny teti-bola mpanjakana eto toerana mbola de hevitra be izy io fa de mba mijery ihany koa tsika zany manao fampitahana tsotsotra satria ny tany republikanina rehetra dia samy manana ny teti-bola mpanjakana ampiasaina fa rehefa mandinika tsika ny firenena hafa ny amin'ny hoe be de be ireo vola ampidirin'ny olo-pirenena ao anatiny any anatin'ny kitapom-bola mpanjakana noho ny vola ampidirin'ny fampiasam-bola any anatin'ny kitapom-bola mpanjakana dia tena mahita tsika zany tsy mahagaga ny olona raha mandroso tsy mahagaga ny firenena hafa raha mandroso satria ilay olo-pirenena rehefa mihatsara ny farim-piainany dia mitombo ny vola ampidiriny any amin'ny kitapom-bola mpanjakana rehefa mipetraka ny état de droit ny mangarahara sy ny sisa tany-tandalana dia mazava tsara ny ampiasaina ny volam-bahoaka dia miverina ho fanasoavana ny vahoaka eny dia araka izany mandeha le fitantanana firenena misy hetsika samihafa zany zay atao ny au niveau collectif des candidats ary atao ihany koa an'ireo malagasy any ivelany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena araka ny nambarantsika tany am-panombohan'ity fandarany ity dia hiditra mivantana iresaka ny raharaha-pirenena sy ny zava-misy eto Madagasikara zany ny filohan'ny RMDM diaspora ny France filohan'ny ADM ihany koa mpanao politika zany no mpisehatra ara-politika ihany koa raha matoa Faniry Soerinaivo raha efa ao ambadika ao izy namana teknisianina satria tsy afaka tena miresaka mivantana aminy motsika eto amin'ny plateau zany efa misy ihany koa ny sary nomana ao anatin'izay dia ometsika avy hatrany azy ny fitondrana zany ny faneho-kevitra atao anatin'ny fandaharana angaredona amin'ity androany ity mikasika indrindra izany hetsika samihafa izany sy ny fiainam-pirenena miarabanao raha matoa Faniry Soerinaivo omenanao avy hatrany ny sehatra ndao ary tompoko misaotra reo avy ao amin'ny angaredona ary misaotra betsaka tamin'ny fotoana izay mifanomezana androany idirako mivantana eto aminareo ifampiresahantsika amin'ny vahoaka malagasy any atoerana sy ny vahoaka malagasy izay maneran-tany ihany koa izay manaraka n'izao fandaharana izao za zany dia te-hiteny foana mankahery antsika malagasy rehetra tsy ametraka tsy raviravin-tanana tsy lavolefina ka ilaza hoe resika dia tsy hiady tsony dia hiaritra mandritry ny 5 taona eo indray fa ny angatahako dia hoe miady tsika miady hatramin'ny farany ary tsy anaiky ny intsy tsy manaiky ny raha matahora sy ny antson'izay tsy manaiky ny hoe zay tsitsitsy hosamborina ny zao misy foana zany misy foana ny fampitahorana misy foana ny intimidation misy foana ny menace fa isika na ny mpitarika na ny taritina dia metesitsika handray ny andraikitra antsika tsirairay avy ho anay aty ivelany aty Frantsa dia misy ny hetsika izay atao amin'ny sabotsy ho avy izao eny amin'ny Trocadéro io Trocadéro io zany dia toerana malalaka faneho-kevitra eo akaiky ny Tour Eiffel io ary ny olona izay
ho avy eo dia ny olona rehetra izay mahatsapa fa manana didy amin'ny Madagasikara, izay mahatsapa fa tsy mety ny fanaovana ankeriny an'iny fifidianana iny, izay tsy manaiky ny osoka rehetrarehetra izay natao tao anatin'iny fifidianana iny ary izay tsy manaiky hoe olona tsy mahafeno fepetra, tsy manana zom-pirenena malagasy akory no lany tamin'ny fifidianana izay hitondrana ny malagasy mandritry ny 5 taona. Ka iny izany no anentanako antsika. Nareo any amin'ny faritany rehetrarehetra eraky ny La Frantsa sy ny manodidina tongava. Ianareo izay any Madagasikara koa manomana zavatra ao aorianan'izao fotoana izao mba anehoanareo fa tsy mahafaly anareo io valim-pifidianana io, anehoanareo fa tsy ekenareo io valim-pifidianana io, ary izahay aty dia tena miray fo sy miray saina aminareo ary izay koa dia hanao izay azonay atao rehetrarehetra mba anakanana an'izany. Izaho izany tena miteny be dia be no milaza hoe fa ahoana raha antsika atao manaiky malemilemy fotsiny trao. Non, efa misy fandaminana ataon'ny mpitarika any fa mila masatsika rehetra satria be dia be no milaza ka sao dia voatifitra, sao dia hamono ry zareo, sao dia izao. Zareo tsy maintsy hanambana, zareo tsy maintsy ampiseho hoe izahay anakana. Fa rehefa tena be dia be isika dia tsy matohitra ny vahoaka izany ny maramila ary tadidio fa ireo maramila sy ireo mpitandro ny filaminanareo zana-bahoaka rehefa tena betsaka ny olona tsy sahy zareo ny hanao an'io. Ireny le gendarme vitsivitsy masamy midaroka sy masahy tena hoe manao herisetra amin'ny vahoaka sady mamongambany ireny no mety hoe mpikarama fanakabiazany mpitandro ny filaminana efa ao anatin'izay hoe raha betsaka ny vahoaka dia aleo miambina ny korotana fotsiny ataontsika fa avelao zareo ade. Izay fahabetsahantsika izay no ilaina. Ohatra ny fahabetsahantsika ny boycotté an'iny élection iny, ohatra ny fahabetsahantsika na anaraka ny toromarika aza misy mandeha mifidy dia ohatra izay koa tokony abetsahantsika tsy hanaiky an'io élection io. Tsy vitany tsy mandeha mifidy fa mila mihitsy mampiseho hoe tsy ekenay koa ny valin'iny fifidianana izay tsy nandraisanay anjara iny satria tsy nandraisan'ny malagasy anjara tokoa izany fifidianana izany. Izay ny hafatra tiako omena anareo izay ny hafatra tiako omena ny malagasy rehetra dia teteny foana hoe tsy misy resy tsy miady izany ary aza manaiky isika hoe andritry ny 5 taona dia hiaina indray ny zavatra efa niainana nandritry n'izay 5 taona lasa izay. Izany hoe tsika izao efa alohan'ny farany gidany amin'ny fahantrana dia itsika lasa ho voalohany amin'ny fahantrana, ny jiro sy rano efa tsisy dia rehefa kelikely tsy haiko hoe inona daholo koa ny tsy isy. Zao efa henoko hoe eraky ny tanàna efa tsy misy rano intsony na any Majunga na any amin'ny faritany efa tsy ao Antananarivo irery ny tsisy rano fa eraky ny Madagasikara. Dikan'izay tsy mahomby le mpitondra teo. Dikan'izay raha efa olona tsy mahomby mandeha manao amboletra fotsiny mbola hijanona eo dia mila asorina amin'ny amboletra ihany koa. Izay azava, mila asorina amin'ny amboletra koa izy. Fa ny amboletra ataon'ny vahoaka dia ny firaisan-kina ihany. Izay izany ny hafatra tiako ampitaina aminareo dia misaotra betsaka indrindra dia mbola maka hery anareo amin'ny angaredona ihany koa. Eny ara, dia voaray avy any amin'ny collectif de candidat moa zany no ahafahantsika mampiditra an'ireo vahiny izay raisitsika eto amin'ny fandarana zany tahaka ny efa nandraisana ny vahiny tamin'ny omaly safako omaly izy iny nikajarakoto manatsoa zany no ahafahantsika mandray vahiny zany dia toy izany hatrany satria maro aminareo ihany koa no te hivahiny dia tsy maintsy misy ny fandaminana miaraka amin'ireo collectif de candidat zany satria misy fandrindrana an'izany ny fahafahantsika zany mitondra an'izay hoe vahiny izay. Dia ho anareo any ampitan-dranomasina zany any amin'ny place ny Trocadéro zany no hanatanterahana an'izay fihetsehana izay ho amin'ny firaisan-kina ho an'ny vahoaka malagasy zany ary tsy fanekena ny fifidianana izay nitanterahana farany teo tamin'ny 20 ny volana novambra lasa teo zany.
Trocadéro no hanatanterahana azy any frantsany fa ho anareo la réunion ihany koa raha ny fampitambavao tonga aty aminay dia hanatanterahaka izany ianareo tahaka an'izay fa nataonareo tamin'ny farany herinandro teo dia hanatanteraka izany ity zany le hoe marche pour la démocratie de la diaspora malagasy zany hoe dia be ho an'ny démocratie an'ireo olom-pirenena malagasy mipetraka any ampitan-dranomasina zany ny fotoana moa zany dia ny sabotsy fa 7 ny volana desambra 2024 amin'ny ray ora any Trocadéro any Paris izy tia ty place Trocadéro ty zany dia place manatantara ary marobe ireo diaspora avy amina firenena maro samihafa efa nanao hetsika teo eny nareo ary zareo frantsay aza dia efa nanao hetsika teo amina resaka zay fitakina na fanoherana na ihany koa mety tsy fakasitrahana lafinjavatra ny amina firenena anankiray dia ireo diaspora malagasy ny any ampitan-dranomasina dia hanatanteraka izay sabotsy fa 7 ny volana desambra ho avy izao amin'ny ray ora raha ny décalage horaire moa zany na ny hoe elany elam-potoana dia adiny 2 amin'izao fotoana izao satria anatin'ny vanim-potoana mangatsika ny la frantsany dia amin'ny 3 ora tolakandro ty Madagasikara zany io amin'ny ray ora ny Trocadéro io dia mifampilaza mifampiresay ianareo any ampitan-dranomasina zany raha iny fampahafantarana tonga aty amintsika iny tahaka izay ihany koa ny an'la réunion dia ny Champfleury no anatanterahana azy dia tsy makasitraka an'izay fifidianana fenosoka izay amin'ny alahadiny ray io fa 10 ny volana desambra amin'ny 3 ora ka hatramin'ny 5 ora hetsika ataony diaspora malagasy any la réunion zany no hanatanteraka izay akanjo fotsy dia mitondra saina no ao anatin'izay afatra ifampitafana izay zany fa dia amin'ny lahady 10 desambra Champfleury zany ny any la réunion zany dia amin'ny sabotsy 7 desambra amin'ny ray ora ao amin'ny place ny Trocadéro zany ny an'ny frantsany ho an'ireo diaspora malagasy sy ratolo-janahary. Izay moa zany ny fampitam-baovao mahakasika an'ireny hetsika ataon'ny olom-pirenena satria izay le nresantsika teto hoe samy manana ny heveriny fa anjara andraikitra sy anjara didiny entiny manarina sy enti manohana ny Madagasikara ny rehetra amin'ny fampanarahan-dalàna iny moa tsy hoe adino akory fa averina foana mila manara-dalàna Madagasikara mba hisiny ny fenitry ny fampandrosoana tena izy mba hisiny ihany koa no hoe famerenan-kasina ny olom-pirenena eto Madagasikara sy ny tsy eto Madagasikara fa ny malagasy rehetra manana zoa hisitraka an'izany hoe fandrosoana izany ny malagasy fa ny zavatra hitantsiny amin'izao dia averiko foana tiana dia leo aza ny sasany efa hita eny ivelan'ny trano ny fahasahiranan'ny malagasy ny fahantrano malagasy efa mahitany tsy fahitany malagasy amin'izao efa nanny arotsaka efa tsy misy fa hita eto Madagasikara ihany koa ny fanararotana maro isan-karazany na ny amin'ny fiainam-piarahamonina na ny mahakasika n'ilay hasina maolona isika malagasy izay mahafantatra tsara n'izany hasina izany ny mahaizin'ny tena na ny ty ivelany io hita maso na ny ara-tsaina raha tsika mahalala ny olana eto Madagasikara izay na ny sehatra ny fanabeazana na ny sehatra ny fahasalamana na ny sehatra ny fandripahalemana ataoko hoe tondro refy 3 zay angamba aloha no jerentsika dia efa hita fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fiainam-pirenena efa tsy resahana intsony moa ny fahantrana ny ara-toekarena fa inona ny fepetra raisy ny mpitantana fepetra enti manohana ny mesure d'accompagnement momba an'izany zavatra rehetra iainan'ny firenena amin'izao zany inona no vahaolana arosyn'ny mpitantana manoloana an'izany zavatra mitrango izany ary raha toka tena vahaolana maharitra ve sa vahaolana mandalo fotsiny ihany sao dia vahaolana vonjim-poritra enti mampangina ny vahoaka entina mampangina ny malagasy ka miliviliana ny fisainany sy ny fieviny fa ny anjara asany tsirairay moa dia arakaraky ny sehatra misy azy na ny fikambanana na ny antoko politika na ny mpitantana ny firenena ndray aman-dreny isan-karazana na ny ara-drazana na ny ara-pinoana fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany
miteny ny faniry Razafy Manantany teo mahakasika ny hoe rehefa ny saina ny potika de sarotra ny anarena anazy fa raha ny teniny antoko politika raha iny malagasy miara-miainga amin'ny hoe izay manoro lala mahitsy mamindra aina ka moa ve tena mahitsy ny lalana atoriny ny mpitantana amin'izao fotoana zao mitondra ny vahoaka malagasy sy ny olo-pirenena any amin'ny lalana marina ve manoro lala marina mamindra aina fa lalana marina ve no atoriny mpitantana amin'izao ny fahamarinana izay mifototra amin'ny fisian'ny lalana eto Madagasikara ka moa ve tena makany amin'ny marina tokoa no atoriny vahoaka sa ampiana-dratsy ny vahoaka malagasy hoe azo atao ny tsy manara-dalàna azo atao ny manambaka azo atao ny tsy manao ny raharaha-bahoaka izay raharaha nametrahana ny mpitantana sy ny mpitondra eo fa eo ihany koa ny hoe ny fanabeazana izay mamolavola ny olo-pirenena eto Madagasikara makaiza aiza ho aiza zany ny fahasalamana zay fandresahako teo moa de anisan'ny tondro refy akaiky indrindra ny firaharahiana ny vahoaka malagasy manoloana ny fahasahiranany sy ny tsy fahasalamany fa be no mimenomenona amin'ny tsy fahafahana mamonjy ny tsabotena tsy fahafahana misitraka fanafody araka ny tokony ho izy eo ihany koa ny lalana ara-baky-teny mihitsy ahoana moa no hieritrretana fandrosoana anatina tsy firaharahinana zany everina fa lalandra mampifandray ny eto amin'ny nosy zany raha oharina amin'ny olona i Madagasikara de ny lalana no lalandra mampifandray ny rehetra mampandeha araka ny tokony ho izy ny fifaneraserana sy ny fifanakalozana eo amin'ny samy malagasy fa eo ihany koa ny hoe ny lalana zay antoky ny fampandrosoana satria famoahana ny arena any amin'ny toerana maro isan-karazany ny fotony eny fa izany rehetra zany zony malagasy zany tsy tokony irehareana hoe izay navitan'izao na izay navitan'izao fa ho an'ny malagasy ireny ary volan'ny malagasy no nampiasana tao anatin'izany averiko foana moa zany satria be deaibe no miteny hoe rianina ihany ny tena manao an'io fa karamany vahoaka ny mpiasa rehetra lelazaitsika mpiasa-panjakana karamany vahoaka tsy manao asa soa izy ireny eo mazava fa miasa ho an'ny vahoaka ka rehefa misy ny tombana atao de ny vahoaka zany no manao ny tombana amin'ny maha-mpampiasa azy fa ny zavatra nresahana teo le hoe izay manoro lala marina mamindra aina izay manoro lala mahitsy mamindra aina aiza ho aiza ny fisian'izay angatsitrahana fendefeno isika safady tamin'ny fanarana ny angaretina tamin'ity androany ity mamy fotoana antsika ho an'ny rapitso indray ato anatin'ny fandarana angaredona isorana ireo fantserasera rehetra izay napita ny fandarana angaredona isorana ny namana teknisianina atao ambadiky ny sary sy ny feo manome fotoana antsika izahay ho an'ny rampitso indray ny tenako Sira Tolojanahary Ifany Razafy Manantany Enikaja Rakoto Manantsoa Iarfidy Ramanandray be dia mifampitoana amintsika indray ho an'ny rapitso samy tsara samy soa tompoko lasy tompoko vavy